eny ary tongolasy tombovavy tonga ny fotoanan'ny fanomezana iarahanao amin'ny fandarana miara-manonja araka nefa ambarombenombeny moa dia ny hoe izay manonja eto dia ianareo ihany koa manonja any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika rehetra na eto Madagasikara na hatrany amin'ny ampitan'ny ranomasina rehetra any. Maromaro ny lohahevitra ho resahana eto ary dia maro ihany koa no hiakatsehatra izay mpisehatra tsy latsako ny folo no ifandimby eto ary dia hitantsika amin'izany fa asahana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy sy ny fiainantsika mianakavy no asiana resaka ao anatin'izany fandarana miara-manonja izany. Fanamarina kely fotsiny aloha ao anatin'ny vaovao izay miseho isan'andro fa dia omaly aloha zany raha dia tsy be horirika tamin'ny mpivarotra izay nandalovana dia efa nahatratra 704 ariary 14 500 francs ny ray kilao amin'ny vary. Io zany le vary gasy le tsara tarehy reny fa ny makalioka fotsiny mbola eo amin'ny 700 sy 200 ariary zany ray kilao ary reny le stock le misy mangididy moa ny olona tsy mahazaka azy dia reny zany amin'ny 200 ariary ihany ny ray kilao. Ditantsika amin'izany fa tena kendaroroka ny malagasy amin'izao fotoana izao. Izay no ela tongolasy tombovavy fa hitravetrany amin'ny votoatan'ny fandarana miara-manonja isika. Namana Fidèle Razarabera sady solomba vamoaka raha teo no sady mpanao gazety Ndao Zatsy. Miaraba tsika rehetra mpanaraka ny miara-manonja amin'izao maraina izao. Miaraba Rizy Menadary Narabe Mananjara Anitra Razafy Manatsoa. Ireo teknisiantsika maro be izay misy ny eto amin'ny studio mampita ny feo mampita ny sary, misy ny any amin'ny régie any misy ny any amin'ny haute fréquence rehetrarehetra, misy ny any amin'ny faritany rehetrarehetra izay manaraka antia sy mampita antia miara-manonja ity izay mavitrika dia mavitrika tokoa namana rehetra. Arabaina ianareo izay any ampitan-dranomasina vao maraina be mihitsy amin'izao oro izao nefa dia manaraka an'izany miara-manonja zany makasitraka anareo reny dia liana tokoa nareo amin'ny zava-misy aty an-tanindrazana matoa manaraka an'izany. Misy moa ny any ampitan-dranomasina ny faritra Zizy efa lasa lohantsika kosa indray ny ora dia efa tena ao anatiny atao hoe ora fa fivezivezeny zareo amin'izao fotoana izao manaraka ny fandarantsika sady am-perinasa dia isorana ihany koa ianareo rehetrarehetra reny zany izay ataonay kokoa tsy akanavaka naiza naiza misy ianareo. Ny zavatra anokafantsika an'ity lohahevitra atao anatin'ny miara-manonja androany zoma ity dia eo amin'ny tontolo ny serasera aloha no anomboantsika azy satria amin'izao fotoana izao dia manomboka mandeha ny guerre na communication satria mafy be ho an'ilay fitondram-panjakana ilay miara-manonja ilay serasera izay atao eto tsy zaka ny fitondram-panjakana any ka dia may ambondrina tena tonga ao anatin'ilay fitenena hoe mandrovitsy mafy mihitsy mpitondra zany amin'izao fotoana izao dia mampiasa an'ireo olona izay hamaly ny ataontsika hoe ny hevitra izay hoentina atao anatin'ity miara-manonja ity ary ny tena ataony zareo moa dia tsisy afa-tsy ny hoe mandaingy nareo ohatra izao mandaingy maître Yandry tsy manana argument fa lazaina fahalainga fotsiny ny zavatra teneniny eto be da be nefa zavatra mitranga afahantsika miteny hoe raha lainga ary dia maninona nareo no mandray fanapa-kevitra amina lainga zany inge azo tsinitsiny avy aka ohatra aminareo tsotsotra lazaina fa mandaingy zay compte fako lay Africa Intelligence nefa ny magaga dia ny institution anatin'ny fitondram-panjakana karazana rafitra ao anatin'ny fitondram-panjakana ke zany tahirim-bolam-panjakana zany ny trésor public no mamaly amin'ny fomba ofisialy an'ilay zavatra soratan'le lazaina fa compte fako ko maninona mivalianareo ary le izy mbola resahany maître Yandry rehefa aveo hoe ohatra ny ahoana ny contenu an'izany valiteninareo zany hoe inona atao anatin'le izy no nivalianareo fa rehefa mamaly fotsinareo dikan'izay tsy compte fako zany le izy fa tsisy fitondram-panjakana amaly compte fako zany fa raha hitanareo fa fako le izy dia ampiasainareo ny rafitra ampelantananareo cybercriminalité moa taletanareo mihitsy zany rehetrarehetra zany firy zay efa nasesisesinareo tany zay dia zay ny tokony nataonareo amin'le fahaizanareo azy raha ohatra ka compte fako iny fa ny fatsapahanareo fa tsy compte fako dia namaly amin'ny fomba ofisialinareo raha izay faharo gaga maître Yandry gaga ny Zokibe Ndrenjato gaga ny maire Guy Maxime efa misy inny amin'ny andro alina allô honorable Zokibe maître miatso vonjy fa misy inona amaly manko ny fanjakana amin'ny zoma amaly ianareo aty aminay rial io zany miatso gasikara feno soa dia ahoana ka aloha raha ngamba miakatra aloha nareo opposition mba miakatra kely eo aminay aloha dia zay vao miteny zareo amin'ny zoma
kagela ozy raha maro sandy mahay ambondrina daholo zany tolomony de hoe mba hampisy endrika an'le izy mba entina hanatsarana an'ilay endrika zany hoe enao mpijery zany ny fitahana anatin'izany hoe io ary fa de tena miasa tokoa lay fahita lavitra hoe ho amin'ny fanaparehambo avao eto Madagasikara fa ny tena marina de zao kenda le fitondram-panjakana kenda izy androany tsisy mijery tsony izy any amin'ny TVM Serenema zay io moa anazy de ao izy manao totoafo ao fa tsy inonon'olona tsony zavatra teneny raha ao izy tsisy mijery izy any amin'ny fahita lavina ny viva tsisy miaino izy any de tsy mety amin'ny TV plus io fa rahantsika malala io fa manomboka tsisy manaraka tsony koa efa miena ny tanjaky ilay fahita lavitra satria efa manohana fanjakana sarotra miaro fanjakana efa teo amin'izany toerana zany tsika fa sarotra io fa menanareo mahereza ho anareo zay miaro fanjakana fa ity zavatra nitranga alina ity zany hoe tsy maly fa ny alina no maly zany hoe ny larbialina de tena nagaganay mihitsy hoe fa maninona ny voatetitsika rehetrarehetra voantso atao kaly zany zay eo hoe aleo aloha asina sarinareo de rehefa aveo ampidirina le fanjakana anao inony zay amin'io hoe anao fandaharana ao anatin'ilay hoe invité du jour ny Real TV nefa raha nisy ny enjehan'ny fitondram-panjakana io raha nisy ny enjehan'ny tompona raiky natao anatin'ny fitondram-panjakana io zany ho ny tiana Real zany nataonareo mangahazo mihitsy tena nataonareo tsakitsaky makatsy makary mpanao anty mpanao anitsy manodikodina an'izao raha azonareo atao aza nanakatona an'le Real TV efa nakatonareo efa nisy fotoana nilana vaniny ny teny am-pomitsimpona efa nisy fotoana tamin'ireny amiana reny nararotona natao azakazaka raha tosika mihitsy nisy fahadisoana kely de fa avy tia ny taratasy fampitandremana lettre de mise en demeure no menany zany fahita lavitra zany fa androany aiza le fitondram-panjakana no mivavaka any amin'ny Real TV any miditra sisa le fitondram-panjakana kanefa zao le fanoerana manomboka mikisaka ihany koa ohatra ny kisahanay any TV plus zay nge mahatsapa hoe rehefa ohatra ka anohana fanjakana le fahita lavitra toy zay menanareo ary maherezy soavatsarary havana ataovy le manohana fanjakana fa tsy problème manay tsy miteny eo aminareo tsy problème manay tsy miseho eo aminareo zahay mihitsy ny miavony tsy makany atsona atao interview tsy mety impiry azy zay natsony TV plus afaka marininareo zany impiry zay député reo teny amin'ny CCI hoe ao nareo teny de zay mihitsy miteny zay tsy teny antony tsy nareo rery mpivarotranany e aloha de apetraka zay fa misy fahita lavitra be da be eto fa am'izao fotoana zao nareo zany miazakaza Real TV satria io sisa ny antokana eritreretinareo mbola mba afahan'ny olona miaino anareo rehefa makanareo rehefa tonga am'izay le tontolo de mieritrereta ry mpitondra fanjakana fatatsika zany tsika reo fakahay avy mba nanohatra tsika tany aloha tany zao nareo voatoerina tamitsika nanohatra fantatrareo tsara hoe rehefa mipopopopo ny vaovao-panjakana ny station anankiray de manomboka itidian'ny mpijery lamosina manomboka miavina azy ny mpijery ary manomboka tsy miaino azy ary le fahita lavitra koa rehefa aveo de lasa hoe fahita lavim-panjakana ary rehefa ianao voasikajo fahita lavim-panjakana zay de efa fantarareo tsara fitodian'ny olona lamosina eto de apetrako eny fizahay aty amin'ny fanoerana de itody damosina ihany koa le Real TV fa alohanareo fanjakana no any ho anareo le izy de ataovy rariva amaly anay ao zany zareo de zay zany tena hoe safidiany hoe mba misy meny de aloha mihitsy zay ny amaly menareo Real TV koa mahereza ao ary de aleo izy anjaka ao fa zahay tompoko de misafidy ampy anay miara-manonja aleo zay janona ty miara-manonja fa tsy mampaninina anay tsy miakatra zany Real TV zany fa aza teriterena amin'ny andro tampotampoka hoe aviranga nareo midira tya aviranga ampiakarina ohatran'izao aviranga nareo miakara avy ataovy ohatran'izao mba hojeren'ny olona tsia ampy ty ny olona manaraka miara-manonja ny olona mijery MBS de ato zay ary apetraka mazava fa aleo mihevitra no miady tsy ny olona miady fa ny hevitra no miady de aleo ny hevitra tazominay aty amin'le fahita lavitra eritreretinay hoe mahazaka sy miombokevitra aminay ary mahazaka an'izany hoe mijery tsy mitanila ary tsy manao kajikajy ao anatin'ny fanaovana an'ity serasera ty fa zany zavatra nataon'ny Real TV anay zany de tafiditra ao anatiny atao hoe kajy zany fa raha nandinika kely ny Real TV isaka monina nienjika an'izany noho ny tiana Real zany zahay taty amin'ny fanoerana ve ivereny kely hoe sary tao amin'ny anteny mera-pirenena izahay ve nanenjika an'zareo tany amin'ny ACJ mba eno kely hoe zavatra nytenenay tao amin'ny anteny mera-pirenena ny taty amin'ny fanoerana ve nanenjika noho ny tiana Real tany amin'ny ACJ fa androany izany ny fahita lavitra miaraka amin'le fanjakana
hiaro an'le fanjakana ao anatin'izao fahasahiranana mahazo an'le fanjakana zao manomboka sepitra ange le fanjakana de fantaninareo hoe de ho zay hoe menanareo Real TV maheresa fa zahay de safidy janona ty amin'ny clan misy anay ihany koa de mitovy io nareo manao an'ny fanohanana fanjakana zahay de anoy ny fivoizana ny hevitra aty amin'ny fanoherana de zay fantatray fa marary an'le vahoaka zahay no hitondra ny tenin'le vahoaka izahay no apafantatra an'le vahoaka hoe inona ny tsy mety ataon'le fitondram-panjakana fa nareo kosa dia miaraka fanjakana manasoaso an'le fanjakana ary anenjika amin'ny mpanohitra efa fantatra zany fa ny vahoaka tsy adala ny vahoaka mahay miaino vahoaka mahay mijery hoe iza le olona manenjika an'le fanoherana ary iza ny olona manome sehatra an'izany fanenjehana ny fanoherana zany an'izany fanenjehana ny fiarovana an'ilay tombontsoa an'le vahoaka zany an'izany fanenjehana an'le olona miaro ny marary an'le vahoaka zany iza ny fahita lavitra miara amin'ny salama zany fantatry ny vahoaka zany apetrako any ana ny mikasika an'iny fa mazava angamba ny tena iambara momba an'izay etany dia todika kely amin'ireo namana rehetra any amin'ny tapany avaratry ny nosy magnano mbola tsara tsika jiaby fotony ny any ty za ikoragna antony mampikoragna za raha raiky fo fanjakagna io za manambara aminareo komansy lany angovo amin'ny question politique za tsy mikoragna lany angovo totaly fa amin'ny question politique ifo kendriky setoany mandalo komansy mitandregny nareo jeudi komansy mahay nareo jeudi mibiagna maso jiaby mibiagna sofina jiaby mitandrignesa nareo kofa mitandregny ino ma radio ta 67 ty fréquence plus tieko raha koragnindreo io tandrignesa boka karaha zay mitandrignesa nareo avaratra mitandrignesa nareo raha koragniko zay koa tsy hain'ny président maro olo marikitry izy eo magnano dika malalaka raha koragniko zay adikanareo amin'ny teny malagasy official raha koragniko zay koa tsy hainy anao mahay président setoany mandalo ratsy lany angovo monsieur le président za ambaranao tegna ratsy fotony kofa commence deky sambo olo jiaby matelo jiaby mizahanao maso araiky fo tandrignesa tsara be monsieur le président kofa commence mideky sambo matelo jiaby mizahanao maso araiky ino raha ambarany commandant anao ko 10 hely ro jiaby sapo za ambaranao tension tsy ho diso zay fo tension tsy ho diso fa ko anao 10 président olo jiaby sapo za raha tiako koragnanao aza miala lalagna zay fo aza miala lalagna tension mitorigny tsy bebe président maro talohanao ary za anao mbola tsy nagnano politique za fa tagnatin'ny politique za fa nahay karakory niara niasa tamin'ny amiral Didier Tsiraka za fa nahay karakory niara niasa tamin'ny président Zafy za fa nahay karakory niara niasa tamin'ny président Ravalomanana za fa tagnatin'ny journal fo tamin'ny raha jiaby zay ro telo président telo tsisy na lemilemy reo fantatra jiaby ro telo fanoro la jiaby ro io fa ro io za ambaranao io tsisy namagna tamin'ny pouvoir ro tsy araiky na dosin'olo tsy araiky za manambaranao tsy araiky na dosin'olo antony vahoaka magnome fitondrasagna leragny vahoaka disaka antsoritiny aminao fitondrasagna zay fo raha ataoko anao président ka za miala lalagna fa setoany mandalo raha ty commence grave monsieur le président tsao anao misy mampirisiriska anao ataova karakara zegny ataova karaha ty ro miara manonja io ataotsika karaha zegny hoe ataova fo fa raha raiky fo ambariko ro président Zafy président Ravalomanana ro zegny civil fa nampiasa militaire fa ro tsy tafamagna tamin'ny pouvoir fa raiky ty président Ratsiraka tegna militaire fo eky fa tsy afaka namagna tamin'ny pouvoir même izy militaire tsao nareo hitavandra militaire marefaka maray ro io za lafa tsy very jery ro koa commence misy jery koa ny militaire atsika io zay fo raha ambariko ro indraiky
za magnamia fo ko considérenareo conseil naka zegny ataova conseil tsy magnino ko considérenareo tsy fitiavagna naka zegny ataova tsy fitiavagna fo tsy magnino ambla izy pody aminaka fo kendriky fa maray eo tsika mahita izy nambarany jojoby zay fonaka allo maître manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'izao fotoana zao manonja izy ty efa mivady tela toy député fidèle misy raha eto amin'ity firenena ty anoizako an'izay resaka resana teo resaka mahajanga no vaovao ampitaitsika eto nisy a vaovao zay azo taorina reny filazana teto amin'ny radio miara-manonja reny a filazana fa ny ministèren'ny culture dia nanao ny fandravana amin'ny alalan'ny fanambarana zany hoe ny maison de culture any Mahajanga sy any Fenerive-Est dia disoto moa zany dia namaliny tao amin'ny ministèren'ny culture hoe tsy niravana le izy eto aloha ny zavatra mila tenenina eto dia mazava tsara fa zay zavatra ambaranareo no averina eto ary fanambarana ofisialy ary fitarainana ara-dalàna na lefa ny avy any Mahajanga izy io ohatra ny nanaovanareo any famotehana na ny fanongotana mihitsy ny gymnase couvert ny any Mahajanga no nresahana teto hatramin'izao nampanaitanena fa ho atsangana ny gymnase na dia fototra vato anankiray ara tsy misy mitsangana hatramin'izao fotoana zao omaly nisy fivorina tao amin'ny mairie tokony nandalo délibération tao amin'ny conseil municipal zany a ny raharaha mbola mikasika ny Mahajanga mikasika ny stade municipal Mahajanga io stade io a dia tsy lavitra fa mifanila ny gymnase couvert ny Mahajanga le ataontsika hoe patrimoine ny ao Mahajanga patrimoine Mahajanga zany gymnase couvert zany gymnase Mahajanga zany mifanila ny stade ny ao Mahajanga zany io stade fanaovam-baolina io dia nandalo délibération tao amin'ny conseil nandalo tao amin'ny conseil municipaux zany io fa hoe oravana ny stade a dia maka 10 metatra indray anaovana ny gymnase efa 2 volana zay dia maly mbola nandalo indray le izy hoe mbola tsy ampy fa mbola naverina ho délibérena indray hoe ampina 20 mètres indray io ref zay nangadiny zay nitenena 2 volana lasa zay hoe 10 mètres no alana ao amin'ny gymnase couvert anapina ny stade Mahamasina dia maly indray nandeha omaly dia hoe ampina 20 mètres io mbola iverina androany indray zany io ny tiana tenenina dia hoe tsy mitsahatra mamotika n'le gymnase mihitsy a ny fitondram-panjakana nampanantenana ianareo tany Mahajanga tany fa dia hoe ravana dia anamboarana stade municipal tsara tare manara-penitra ianareo firy taona teoriana tsy misy na dia fototra anankiray natao teo fa ny zavatra misy indray amin'izao fotoana zao dia terena ny mpanolotsaina ny tanàna anaka délibération aka fanapa-kevitra zany hoe atsipy any amin'ireo conseil municipal indray zany ny fanapa-kevitra anala ny tany mihoatra any stade zay amboarina milazaina le stade moa zany mbola resantsika reveo mbola mena 10 mètres aloha tamin'ny 2 volana zay 10 mètres no hoe saika hoe sorina ao anatin'ny tokontany ny gymnase ny Mahajanga dia atovaina 20 mètres indray le izy androany io zany ny tiana tenena hoe tsy mitsahatra mihitsy ny fandengana ataonareo tsy mitsahatra mihitsy ny tsy fahaiza mitantanareo rehefa manao zavatra ohatra zany na stade no ataonareo na gymnase ataonareo any ampendohana dia efa fantatra hoe zao ny refiny zao no zavatra ho ilaina fa tsy eny ampandehanana akory no tapahana indray hoe tsy ampy indray ty stade ty fa tsy maintsy animbinana indray ny anaovana ny gymnase dia hitatra nefa rany tsisy tavelantsony le gymnase azontsika ankehitriny zany fa hoe ny antony tsy anamboarana ny gymnase dia mazava fa iangalana n'le ampahany ahafahana mamita an'le stade ny fanaovana stade zava-dehibe raha ohatra ka mamaly ny etaetan'ny filan'ny vahoaka zay aloha ka mazava tsara raha mamaly ny filan'ny tanora ary fantatritsika farava stade ny Mahajanga zany hatramin'izay nkena niraisana baolina nanaovana ny rehetrarehetra tsy nisy olana zany fa le zavatra misy amin'izao fotoana zao dia tafiditra ao anatin'le marché public déjà attribué amin'ny akama rehetrarehetra reny stade rehetrarehetra stade manara-penitra eran'i Madagasikara mbola tsy nisy marché public vita akory mbola tsy tafiditra ao anatin'ny loi de finance na loi LFI akory
dia efa fantatra hoe iza nazo an'ireny stady rehetrarehetra manara-penitra lazaina fa omena amin'ny faritra rehetrarehetra faritra 2020. Ny tiana tenena zany dia hoe prioritaire ho amin'ny fanjakana ny fanomezana marché public sy fanamboarana stady ho an'ny mpiara-misaika rehetrarehetra ao anatin'ny fitondram-panjakana, ny mpiara-mihinana ao anatin'ny fitondram-panjakana, tsy mieritreritra ny tombontsoa ho an'izay tanorana ho an'ny olona hafa izy fa hoe ty stade municipal ity atao stade synthétique na zay zavatra tiana atao ao fa dia hoe stade manara-penitra aloha arakaraky ny fiteny hoe manara-penitra io neny zareo hafa le manara-penitra fa le fidiram-bola manara-penitra any amin'ny tsirairay sy fahitana tombontsoa manara-penitra ny tsirairay no mahatonga ny fitondram-panjakana manery ny olona rehetrarehetra hatramin'ny maire sy ny mpanolotsaina ny tanàna hanao an'le délibération ahafahana manamora izay attribution ny marché sy fanamboarana stade zay. Ka eto zany tsika zany mahafantatra tsara fa ianareo tany Mahajanga ke anisany nanaovana an'le halatra bevava ihany koa tadidio tsara ianareo any dia natao tohatra fiakarana nampanetana an'izao rehetrarehetra zao ary mahafantatra ianareo jiaby eo aby azy hitantsika moa izy io maro ny zany zavatra voalaza zany fa ianareo mila tonga saina fotsiny hoe ay moa zany ny zavatra misy izay aty Antananarivo ary mahafantatra an'izany fa maika fa ianareo any izay no fampitam-baovao zay ampitainy namanantsika rehetrarehetra manonja any amin'ny faritra Mahajanga any. Iverina mikasika an'le communiqué sy ny fanambarana vaovao na tonga ohatran'ny bomba koa teto amin'ity miara-manonja ty nampanonja ny fitondram-panjakana le izy ary indrindrandrindra nampanonja ny tao amin'ny ministère ny finance satria ny antony navoaka n'le magazine Africa Intelligence ny raharaha mikasika ny fanofana fiaramanidina ary ny contrat fisiny contrat zay nataon'ny ministère ny finance sy ny STA mba amin'ny fandefasana bon de caisse moa voalazany tao amin'ny Africa Développement fa inona ny zavatra Africa Intelligence fa inona ny zavatra mitranga ary manonja tampoka ny tao ministère ny finance tsy nanana fotoana akory nanadiadina na nanandinihana ny zavatra ny soratana fa ny zavatra tonga dia natao dia namoaka communiqué ka io communiqué io no resantsika voalohany indrindra aloha ny fitondram-panjakana ara-dalàna ary manaraka an'izany norme zany dia rehefa manao communiqué aloha dia dinihana tsara ny zavatra avoakany ny zavatra tsy maintsy jerena rehefa zavatra fanjakana ary ampianarinay ianareo mpitondra fa na izany zavatra fara madinika ara dia tsy ianareo ny en tête ny fanjakana dia tsy maintsy misy hoe iza le organe iza le androm-panjakana amin'ny teny tsy maintsy ahitana hoe ministère ny finance io misy en tête ny finance io misy ny en tête ny direction générale ny trésor io zay ivoan'io communiqué io ny misy dia ny communiqué nareo dia ohatran'ny sanatry ny vava communiqué ny olona igrève rapitso hoe izay dia manao fanambarana fa igrève zay manome préavis dia igrève zay manomboka amin'izao raha ohatra mpiasam-panjakana fa ny anareo dia lettre maniditsidina fotsiny dia ny titre dia communiqué ny en tête moa zany dia en tête ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny 4e république no misy eo tsy misy en tête ministère ny finance tsy misy en tête ny direction générale ny trésor tsy misy cacheron moa zany ho an'ny fanjakana cacheron menamena misy fitombo cachet menamena tsy maintsy misy an'izay rehefa tena atao hoe ara-dalàna zay le tena hoe question de forme fotsiny aloha ka rehefa tsy mahay an'izay ianareo dia mianara ihany fa le izy moa efa c'est trop tard le mianatra amin'izao satria tsy fotoana fianarana ntsony zao fa ampy délai de grâce na temps de grâce de 2 ans efa menanareo tsy mianatra ntsony zao fa za mino fa ny olona ao akaikinareo rehetrarehetrareo mahay fa ry zareo efa manonja dia avelanareo mijabaka ohatran'izao mijabaka ny directeur DG trésor manoratra manao communiqué manao soni adino hatramin'ny fitombo cachet dia ny zavatra le soratra ao anatiny dia mbola hitanao fa amena tanteraka satria inona le voalaza ao tsotra kely le zavatra voalaza ho tinenay ao dia hoe ny fahamaizana no hita taratra voalohany vao mamaky an'le zavatra voalaza ny communiqué fa namaika dia namaly an'le magazine Africa Intelligence ny teny hoe misy contrat anankiray nisoniavin'ny ministère ny finance zay natao hitaterana ny bon de caisse ary 3 semaines par mois mandritry ny herintaona no misy
matoa zany zavatra zany navoaka ny Africa Intelligence dia malala kory zareo ary zahay teto dia ny voy ary ny teny an'io resaka tao anatin'ny gazety tao anatin'ny magazine Africa Intelligence io. Ianareo nefa teo anatin'ny communiqué anareo dia mamono tena ndray, mamono tena satria inona namaiky anareo ny aro tena hoe tsy mariny zany fa zay tsy nanao contrat tamin'ny STA. Inona ny idiran'le STA ndray? Satria le STA efa maloto tanteraka le service le ina moa zany le société le nitondra volamena nakany Afrika Atsimo dia io no atahoranareo indray le lien le fifandraisany le orinasa STA sy le volamena sy le société STA sy ny ministère en finance dia zay no manamaiky anareo indray niala tamin'le STA dia hoe tsy nanao contrat tamin'ny STA zay fa nanao contrat tamin'ny société aérienne anankiray. Le retsy dia mamono tena sanandro zao nareo rehefa mipanika dia zay foana ny zavatra mitranga. Zany hoe le STA no nylavinareo fa tsy STA nanaovana an'le contrat fa le contrat dia misy fa société hafa ndray, société de transport aérien hafa ndray. Mazava tsara ny voalazanareo ao zany dia miconfirme an'le zavatra voalazan'ny Africa Intelligence ihany le izy hoe nisy ny voalazanareo ny communiqué averina eto nareo indray ny lasa name détail ny Africa Intelligence sy mpiaino ny miara-manonja hoe 32 vol nge no contrat nataonay tamin'le société aérien io ary 20 perception era Madagascar no nandihanany io avion io nitondra ny vola ho an'ny fonctionnaire sy ny pension ny olona retraité fonctionnaire. Zany hoe marina le vaovao lefa ny Africa Intelligence fa ianareo fotsiny no miala hoe tsy STA io. Mbola iresaka tsika amin'ny fotoana mamety anazy io fidiran'ny STA io, resaka STA io. Ny zavatra misy fanao dia misy société ngeza be ohatra reny ary eran-tany ary zany misy. Ary reny société matetika société privée ary rehefa misy zavatra maloto sy hafahafa ohatran'ireny fanao zany eran-tany hoe société anankiray tsy manana na avion anankiray ary izy fa izy nefa manana société kirakirany transport aérien fa miara-miasa amin'ny olo-kafa izy na olona particulier manana avion na société manana avion dia ny avion reny société reny no ampiasaina ao anatin'le société tsy manana avion anankiray ary. Ka io le zavatra misy mampana ihany satria efa nandeha foana ny resaka teto hoe manana avion ny ministre ny finance zay azo nandritra ny fotoanany confinement iny tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana sy ny ndritra ny vola be azontsika tamin'ny fanampiana sy ny vola nindramina mikasika ny Covid-19 dia manany eritreritra hoe sao dia mba avion le ministre ny finance ihany io nalefa nampiasain'ny STA io dia rehefa tratra ny Africa Intelligence le raharaha dia mainy endomboazy dia tsy STA io fa société hafa ka société hafa mihitsy io fa le service mitovy ihany nefa le zavatra nyresahana le retsy nareo fa manidy tena mamono tena ary manakenda tena rery tsy ny mpanohitra intsony eto tsy ny mpanohitra intsony manakorotana anareo fa nareo mamono tena rery tena mamono tena ary mitono tena ohatran'ny lolo fotsy mitono tena ohatran'ny lolo fotsy mihitsy nareo. Ka zany zavatra zany mila verina atao eto zany hoe rehefa manao zavatra amin'ny amehana rehetrarehetra tsy mandeha amin'izay ozany na ny communiqué fa izao ny zavatra mahavariana hoe ny voalaza tao an'le Africa Intelligence nge tsy resaka avion sy contrat ny miaraka ministre ny finance fotsiny fa nisy anaran'olona voatonontonona tao anatiny voatonona tao ny anaran'ny rain'ny filoham-pirenena sy ny rafozany tafiditra ao anatin'izany ry Gilbert Biny tafiditra ao anatin'izany Karim karazana olona be dia be zay tafiditra amin'ny raharaha famonoana olona zay nyresahana ny anatin'ny internet mivoaka nandritra ny firy andro zay zany rehetrarehetra zany tsisy nasaonanao démenti hatramin'izao ary tsisy masà satria fantatrareo fa marina reny zavatra reny midikan'izany efa manonja tanteraka efa misy mangoronetana ny tsara mangoronetana omano zay mampirisika mihitsy raha ampianarinareo andao fa hanampy zay raha ampianarinareo hitondraina ihany le hoe rehefa miresaka Gilbert Biny miresaka STA miresaka Golden Gate sika miresaka Golden Gate tsy maintsy resahana ary ampatsivitsika isanandro eto fa ao anatin'ny firy andro zay dia tsy mitsahatra miresaka an'io
dia manontany daholo ny olona rehetrarehetra aiza ho aiza zao io affaire io amin'izao tsika miteny zao. Ny zavatra misy aloha dia misy enquête any misy procédure anankiroa io, ny ray mandeha eto tany eto Madagasikara eny MPAC eto Antananarivo, ny ray mandeha any Afrika Atsimo. Ny raharaha dia andeha raha amin'ny 1er février zao. Ny Interpol efa lavitra mandeha lavitra be mihitsy ny fandehanany enquête amin'izao fotoana zao. Izahay vonina ny olo-tanana ary efa ambaranay publiquement, vonina ny an'olo-tanana izahay anome ny proof mikasika an'izany fanondranana volamena antsokisoky zany, ary vonina ihany koa hitadiny marina hiaraka aminareo. Izahay koa mba mitadiny marina, izay tsy nanangana an'le ANAF, Agence Nationale de l'Antifraude, natsangany ny présidence, fa izay kosa mba manana ny olona satria tafiditra ao anatin'io sehatra rehetra mikasika ny kolikoly eto Madagasikara io. Ny zavatra tsy mety rehetrarehetra io dia misy anaran'olona be dia be izay mila fantarina ary mahatonga antsika amin'izao fotoana zao any anatin'ny lavaka mangotsongotsoka tamin'ny roa taona katroka tsika zao. Roa taona katroka nitondra ity firenena ity, fa zavatra tsy vita ny olona rehetra teo alohany nandritra ny mandat complet zay nataon'ireo mpitondra rehetrarehetra teto aloha teto, ary rehefa tambatra daholo mandat zay nitondra rehetrarehetra teto, zavatra tsy vitan'ireo tamin'ny ratsy dia vitanyity fitondram-panjakana ity tao anatin'ny roa taona fotsiny. Eto mbola toizana ihany ny resaka hoe ny Golden Gate io dia misy olona tafiditra marobe zay anaovana diversion amin'izao fotoana zao, na au niveau ny présidence, na au niveau ny ministère fitsarana, na au niveau ny gouvernement manontolo. Nisy communiqué navoaka ny gouvernement tamin'ny alarobia eo izay milaza fa mitohy ny fanadiadiana mikasika an'ireo olona voaroroa eo anatin'ireo volamena io. Zay zany efa mahita eto fa tsy ireo olona voasambotra ireo tsony sisany olana. Ireo olona ireo efa mazava daholo na ny anarany na ny mombamomba azy, fa le gros poisson amin'izay ireo no tatafintsika malagasy. Ny gros poisson zay izany fitondram-panjakana arovana tanteraka amin'ny fanomezana ny fahalalahana rehetrarehetra ahafahana miprotéger na andany vola be toy inona ary tsy mampaninona fitondram-panjakana zay, fa ny zavatra misy fotsiny dia hoe le petit poisson na le pirina kely natrihan'le raharaha mafieuse, raharahan'ny mafia eto Madagasikara dia mampalahelo no manjoana azy. Fa le olona le tompony entana dia miririry naiza zavatra fantatritsika nge zany hoe volamena 73 kilo et demi tsy samba nozy izy ny mpitondra fanjakana no zavatra nisy teto, fa efa impiry zay. Fa ny zavatra tsapa fotsiny dia hoe miezaka manao diversion amin'ny zavatra hafa ny fitondram-panjakana zao mba ho adinona le zavatra tena olana ngezabe mitranga. Fa izay eto amin'ny miara-manonja kosa, rehefa manonja tanteraka ohatran'izao dia fantaro tsara fa hoe tsy hamelana io raharaha io fotsiny ohatran'izao zahay. Mivoaka hatramin'ny tsy mivoaka ary amin'izao fotoana zao ho avoakanay amin'ny fotoana mamety anazy koa zay, satria manjary noaie ao anatin'ny filazam-baovao sy ny fitaterana sy ny fampahafantarana anareo ny zavatra misy rehetrarehetra raha ohatra ka zao tonga dia ho avoaka indray zay zavatra zay. Fa aleo aloha mifantoka tsara tsika amin'ity Golden Gate ty sy ny afindrafindrao zay ataon'ity fitondram-panjakana ty. Misy olona samborina vitsivitsy hoe misy anankiray dia nampidirina any Tsiafa indray zao, dia misy anankiray dia atsifoka any Tsiafa eo. Fa ny zavatra tsapa dia hoe ny piasa ny douane hatramintsika amin'ny teny zao dia tsy inquiété, fa le immunité anana ny piasan'ny douane dia tsy mety omen'ny ministre ny finance ny lever ny demande de lever ny immunité andreo. Zany hoe intouchable zany ireo olona douane reo, nefa anisany manana ny lakle mikasika ny io fandefasana ny volamena io niala teo amin'ny aéroport teo Ivato. Tsy niala taizataiza io, teo Ivato io no niala, ary efa prémédité daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zay no zavatra tiana ambara androany a, maro be zay tsy valapatra androany satria manjary tapaka ny ina moa zany fanomezam-baovao sy ny fanitanana marobe, fa efa manonjitsika miara-manonjitsika mivonontsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, ampiarahantsika io feontsika io amin'ny fotoana mamety anazy. Zay ara efa eto ny namana
député anankiroa eto député Rabe Mirina Mamy Rabe Nirina eto koa député Totosoa dia an'zareo indray zao ny fitenenana. Misaotra député Anitra, miarabantsika rehetrarehetra izay miara-manonja amin'izao fotoana izao na isika ato amin'ny studio na ireo izay manaraka ny fandarana ka miara-manonja amintsika. Vaovao mafana sy ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao moa no izahana resahana sy fakafakaina sy ampitaina amintsika rehetrarehetra eto. Ka tato anatin'ny volana vitsivitsy farany dia fantatsika fa anisan'ny ny fantohan'ny mason'ny mpanara-baovao sy isika olom-pirenena ny resaka antenimiran-dolona. Antenimiran-dolona izay na be resaka tokoa satria saika hanaovana tery-vaimanta ny fanovana azy rehefa tsy tanteraka le fikasana saika handravana azy ary amin'izao fotoana izao eo ampametrahana ny rafitra izay iainan'io antenimiran-dolona vaovao io ry zareo ao amin'izao fotoana izao dia mbola tazana mbola hita foana ihany izay endrika tery-vaimanta sy fampanarahana ny lalàna amin'ny fametrahana an'izy ireo zao. Zavatra sokajy isan-karazany no azo resahana momba an'ity antenimiran-dolona ity. Fantatsika tsara ny tantara fa anisan'ny no eritreretin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa hoentina nanjonona ny mpifidy tamin'izany fotoana izany, izany hoe natao fampanantenana, natao resaka tany anaty fampelezan-kevitra ny hoe hofoanana ny antenimiran-dolona fa mandany vola be loatra satria hono raha ny fijeriny zareo tamin'izany dia hoe ny vola ny teti-bola izay tokony hampandehanana ny antenimiran-dolona dia ahafahana manangana université maro eran'ny Madagasikara. Ny zava-misy anefa dia fantatsika fa hatrany na nandritra n'ireny fampelezan-kevitra ireny na hatramintsika miteny zao dia miainga sy miaina amin'ny ataoko hoe fihetseham-po tampoka eny ampanodinana fotsiny eny rehefa mahita micro ny fitondram-panjakana. Ka tamin'ireny fotoana ireny dia angamba fihetseham-po fotsiny koa nahita ny tarehimarika sy ny eritreritra hoe ahoana raha ny fomba hampanantenana université maro eto Madagasikara dia androm-panjakana apetraky ny lalam-panorenana mihitsy no nanaovana fanambiny hanafoanana azy. Avy eo nefa nidona tamin'ny rindrina satria rehefa tena nandeha ny fotoana azo tamin'ny fomba nahazoana azy ny fanjakana hiteo vao mipoitra tsy fahatakara-tsaina ny zavatra nytenenina tamin'izany fotoana izany ka hoy hoe nidona tamin'ny rindrina satria ilay lalàna velona mifeny tany sy ny fanjakana mihitsy no tsy mamela ny fanafoanana an'io androm-panjakana dia ny antenimiran-dolona io izay androm-panjakana mpanao lalàna. Fantatsika izany tantara izany kanefa ampatsahivina kely ihany satria hiditra miresaka zavatra mitranga amin'izao fotoana izao itsika. Inona no nataony zareo rehefa tsy afaka nanafoana ilay androm-panjakana izy na nanova azy azo novaina rehetrarehetra raha nisan'ny novaina ny isan'ny mpikambana ao anatin'ilay androm-panjakana izay fantatsika 20 ny totaliny amin'izao fotoana izao. Mbola eritreretina ihany hoe angamba ny tanjona tamin'izany dia hoe hoahena zany farafaratsy no hoahena ny isan'ny mpikambana mba ahafahana mampiena n'ilay teti-bola izay lanin'io antenimiran-dolona io ka ahafahana manao an'ilay université. Ny fomba fitenina ampiasaina tamin'izany moa dia hoe budgetivore ny antenimiran-dolona. Natao daholo zao mikimaky rehetrarehetra zao araka ny lalàna, natao daholo zao tery-vaimanta rehetrarehetra zao vity ny fifidianana mitsangana io ny antenimiran-dolona amin'ny endriny vaovao. Samy miandry tsika rehetrarehetra, samy miandry ny mpanaraka ny raharaha-pirenena, samy miandry tsika mahalala hoe ahoana ny tokony ho fandehan'ny raharaha, ahoana ny fomba iasahanyio androm-panjakana mpanao lalàna io amin'io tery-vaimanta amin'ny fampianana ny isan'ny antenimiran-dolona io. Inona no mitranga amin'izao fotoana izao? Tamin'izany fotoana izany tsika rehefa nieritreritra hoe raha ny fitsipika anatiny mifeny antenimiran-dolona ny jerena dia tsy ho ampy akory ny isan'ireo lolon'ny Madagasikara vaovao ireo andrafitra ny birao maharitra sy ny
i Brown ny commission tsirairay avy ny vaomiera maritra eo anivon'ny antenimiera tsirairay avy inona ny zavatra mitranga ny vaovao farany enitsika dia manova ny fitsipika anatiny zareo anatiny zao a anisany voalaza zao no hoe commission anankitelo angambe zay commission anankitelo a zay sisa no mitsangana eo anivon'ny antenimieran-dolona ore olona fa nga tsy asy eo antenimiera io rehefa tena jerena le commission zay lazainao vomiera de hoe vomiera voalohany a misahana fitantanam-bola teo karena sy fampandrosoana maritra vomiera faharoa vomiera misahana ny lalàna vomiera fahatelo a vomiera misahana ny ara-tsosialy sy ny ara-kortolary ary ny fifandraisana raha vakina tampoka fotsiny ireo zavatra ireo dia ohatrany hoe vomiera natao ampandeha anaovana fampandehanan-draharaha andavanandro ny antenimieran-dolona fotsiny fa angamba tsy fantatra ry zareo angamba tsy takatra ny sain'ny sasany hoe ny vaomiera ivon'ny antenimiera nge ka vaomiera atsangana atao anatanterahana ny asan'ny antenimiera ny fanaovan-dalàna ary natao ifanindran-dalana amin'ny zava-misy eny anivon'ny gouvernemanta amin'ny rafitry ny gouvernemanta zany hoe natao ifanindran-dalana amin'ny ministera mitsangana ka arakaraky ny volavolan-dalàna miala avy any anivon'ny ministera no ahafantarana hoe aiza ny vomiera ny anivon'ny antenimiera iantefahazany zavatra zany ka raha izao zany zao jerentsika ireo isan'ny vomiera ireo misy ministera maromaro tsy anana vomiera ahafahana miara-miasa rehefa manana volavolan-dalàna miakatra ny anivon'ny antenimiera dia asa inona no hitranga mandringa zany ny fomba fiasa mandringa ilay procédure législative eny anivon'ny antenimieran-dolona rehefa hiasa ireo ololo Madagasikara ireo ary mampalahelo dia zao aty am-boalohany aty ampametrahana an'ilay rafitra tsy misy mahatakatra an'izany fa rehefa tena hiasa any vao tena hita hoe tsy mety ty zavatra ty dia isy tery-vaimanta hafa indray raha iresaka zavatra hafa indray tsika ndresantsika teo no hoe anisan'ny antony kasana anafoanana ny antenimieran-dolona lay resaka hoe budgetivore vokako vaovao mafana be vomaly ny hoe tao anatin'ilay fanovàn-drafitra napetraky ny brao vaovao any mpitatana vaovao anivon'ny antenimieran-dolona dia nampitomboana ny isan'ireo mpiara-miasa amin'olona tsirairay avy zany hoe raha ny isa teo aloha zany a lasa 30 angamba izy raha tsy diso a 30 isaky ny loolon'ny Madagasikara izay no mpanampy assistant parlementaire moa ny filazantsika azy tsy miresaka amin'ireo mpikambana any amin'ny kabinetra isan-karazany any anivon'ny fiadidina ny antenimiera sika amin'izany a sy ireo any amin'ny bromaritra fa nen'ny loolon'ny Madagasikara fotsiny ihany ore olona fa itsika ve ampiena le teti-bola olanina sa vao mainka ampitombo sanatria ve tonga amin'ilay fivazivazan'ny ankizy hoe tsy ny ahoana moa tsy mividy ny voanjo no ny tombo fa ny isan'ny voanjo zany miena na le famadika amin'izay zay zany nanaovana ty resaka ty mba tsy ilazako hoe rehefa tena atao nkajy ioatra lavitra no ny teti-bola tamin'ny firafitry ny antenimieran-dolona teo aloha ity resaka ty eto a dia mamelana reo ampitaha kely ny zava-misy eny anivon'ny antenimieram-pirenena samy antenimiera ireo samy mpanao lalàna ireo samy androm-panjakana atao anatin'ny repoblika ireo fa teo eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka tsirairay avy hatramin'izao dia manana assistant parlementaire 10 conseiller technique roa nanampiasa tamin'ity mandat ty conseiller technique zay efa nyedina foana mba hanatsarana ny fomba fiasa indrindraindrindra eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-dalàna nyedina foana hatramin'izay a ary efa azo lazaina hoe efa nankatoavina talohan'ny ity mandat anankiray ity fa noho ny resaka fitantanam-bola no tsy fahampian'ny teti-bola dia tamin'ity mandat ty vao nitanterahana izao tsika amin'ity antenimieran-dolona vaovao mitsangana ity misy kajy isan-karazany moa any fa anjarantsika any misy atsika any mandray machine calculer na manao kajy akandrona dia manao hoe firy zany no ekipa ny lolon'ny Madagasikara
sy ny ao amin'ny fiadidina ny antenimeran-dolona izay tsy maintsy ampiasana tetibola amin'ny fampandehanana an'io antenimera io manomboka amin'ity taona ity. Ny dikan'izany dia zao, raha nylazy député anitra teo hoe roa taona katroka ny nandraisan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny fanjakana, matetika amin'ny fotoana ohatran'izao dia fanaovana todika kely, jery todika, fanaovana tombanezaka ny any zavatra nitranga. Fanontaniana mipetraka tato ato, apetraka mpanao gazety, apetraka ny olona hoe aiza ho aiza raha ny fijerintsika ny fanatanterahany fanjakana, ny fampanantenana nataony tany am-piandohana sy tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Raha ty resaka antenimeran-dolona ity zany resahantsika dia mihevitra azontsika atao no mamaly hoe tsy tanteraka, tsisy ninninina natao. Ny antony lazaintsika tany am-boalohany teo hoe satria lasa vinavina tena ampandraisana micro fotsiny tsy voadinika tsara asa natratra ny torovoana sy ny oditra akondro koa tamin'izany fotoana zany, fa tsy maninona zany, samy tsy fahaizana daholo zany na mpanoro na nitoroana. Fa ny azo avaly zany dia zao amin'izao fotoana fanaovana tombanezaka izao dia mampitombo iray indray ny zavatra goavana be amina mpanantenana fandosoana fanantenana ny vahoaka ity endrika ijoroan'ny antenimeran-dolona amin'izao fotoana izao ity, satria raha fampienana na fanafoanana mihitsy ny tetibola saika atao tany no nampanantenana tamin'izany fotoana izany amin'izao fotoana izao zava-doza, satria hitombo mbola iotra no ny tetibolan'ny antenimeran-dolona talohan'izao rafitra hitantsika izao no lanina, ary tsy ho tanteraka ilay vinavina. Raha tsy hoe misy atsangolo batita azo atao indray ambany ananinaniny, raha tsy hoe misy fanomezana manokana avy amina lehibe nandrom-panjakana anankiray avy amin'ny anaran'ny tenany indray ngamba avy any ananinany hipohitra any ahafahana manao an'ireo université maro. Dia zay ny zava-misy zay no tsy aritra ka dia ndresahana tamintsika teto ary ampitaina amintsika hifampizarana amintsika. Fa araka ny voalaza teo moa maromaro ihany zahay etoko dia ampitaiko amin'ny solombavambahoaka Tojosoa indray aloha, avy eo amin'ny boriboritany fahaenina ny fifampiresahana. Misaotra antsika rehetra ny ainy. Ya, misaotra anao Andriamatoa solombavambahoaka ary miarahaba ny mpiaino, ny miara-manonja sy ny mpijery eto Madagasikara sy any ampita Ndranomasina. Ny voalohanteny dia tsapa fa mitrosina amin'ny tany ny vahoaka amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mandady ny firenentsika mahantra sy vadirenovana nora tety, ary izany no miteraka amina krizy toe-karena amin'izao fotoana izao, krizy ara-tsosialy, krizy ara-politika, ary ihany koa ny krizy ara-pahasalamana no voalohenina. Ny dikany ndraikitra zany ny fitondram-panjakana zay amin'ny médecine ianao dia samy laza hoe mahasitrana ny CVO ory professeur cours première année ny médecine nge ianao mampianatra an'izany hoe ny fanafody dia tsy maintsy atao fikarohana, natao essai clinique, mivaly zay vao azo lazaina hoe tena hoe mahasitrana io na tsy mahasitrana. Mbola tsy isan'izany essai clinique zany ny CVO, mbola misy dikana be da be arahana, nefa ianao dia efa samy laza fa mahasitrana io professeur ianao. Dia hoy izaho hoe mba tazomy ihany le personnalité, le valeur aza dia misoleraka loatra, ary ianao dia malaza misoleraka mihitsy satria ianao alohana ministra anao io dia tale tao amin'ny ministera, tao amin'ny fitondrana HVM, tena HVM be ianao iringiriny, fa naratsianao nataonao ny hafa moa dia taky ninona zao indray ianao vao rava ny ongana ny fitondrana teo aloha dia misoleraka indray ianao amin'izao fitondrana izao. Dia zany ve no teninao ry professeur? Mahagaga zany ary mahamenatra, mampampianatra anao no tenenako anao hoe mahamenatra raha zany ny fitondrana anam-pampianatra. Manarak'izay dia miteny anareo ao amin'ny fitondrana hoe itsika malagasy ny tena nainy tantana ity coronavirus ity, fa vitsy ny maty ary vitsy ny vorahoarina amin'ny firenena mandroso. Dia hoy izaho hoe azafotahana ny vahoaka na tonga ny firenena mandroso be ny maty
amanjato na manarivo na manalina sy voan'ny coronavirus dia izao ny anton'izany aza reo na ainareo fa modinareo fanina fa leo fantatry ny vahoaka l izy ny voalohany ny moyen d'âge ny olona any amin'ny firenena mandroso na any Europe io na any Amerika io nareo firenena mandroso rehetra reo dia plus de 65 ans 5 taona miakatra ny akabetsahan'ny olona zany hoe tsy misy hery fiarovana tsony zany tsy ampy ny hery fiarovana ao aminy fa eto Madagasikara ny sy firenena afrikana dia tanora no betsaka ao anatin'izay ka noho izany dia manana hery fiarovana kokoa ny tanora ao anatin'izay zay ny natonga azy voalohany ny faharoa dia resaka mobilité sociale io zany hoe misy ny fifamezivezena aingana sy matetika ao anatina firenena mandroso amin'ny alalan'ireny hoe tramway ka TGV ny RER sy ny karazan'ireny dia amoramora ny azahoany zany fifampikasohany zany dia mitranga betsaka ny coronavirus ny fahatelo ny anton'izany dia ty Madagasikara sy firenena afrikana sy andalina mpandrosoana dia ny sakafo dia bio daholy ny akamaroany fa any produit chimique daholy ny akabetsana zany anisan'ny antony mahatonga an'io fa aza comparena le izy raha resaka vola ankehtsika raha resaka fitaovana raha resaka stratégie avolenta isika hoe dia anana noho ny firenena mandroso fa reo antony reo no antony fa tsy hoe nareo akory no mahay mitatana le coronavirus fa aza fitahana ny vahoaka manaraka izay eo amin'ny resaka fahasalamana amin'ny akapobeany ory fitondram-panjakana ory ministry ny fahasalamana mba jerevy ihany mba hitanareo ve any amin'ireny CSB1 ny CSB2 ny CHD1 ny CHD2 ny CHU tena zara fa misy ny fitaovana ny fanafody tsy ampy betabe nefa ny akabetsahany vahoaka malagasy dia amin'ireny hôpitaly mpanjakana ireny dia aiza moa mena ordonnance izy dia mividy fanafody lafo any amin'ny pharmacie raha misy fanafody arao dia vidina le fanafody fantatray fa misy le programme fanome nefa le izy mbola mandovola ihany le olona dia tsy vitan'le olona zany hovinona ve le olona maninona le volamena 73 kilo io rehefa azo na reny vatosoa tsokosokos boîte de rose rehefa azo dia aza vaoaka le izy dia reny ny vidana fanafody mba ho maimapona mba ho gratuit ny fanafody ho an'ny vahoaka malagasy zany nge dia atavy ny vahoaka mba hitonga dia hoe hita misy fiatraika amin'ny vatana any aminy ny arire-pirenena ao aminy any ny ilana le politika ny 0 ariary fa tsy any amin'ny zavatra hafa akory fa ny fahasalamana no voalokarena manaraka izay akoatran'izay tsy fampiny fitaovana izay any amin'ireny fitsaboana sy ny fanafody reto dokotera sy paramety za efa nyteny foana hoe mba jereo akaiky reo voafitaka izy ireo tamin'ny fitantanana coronavirus tamin'ny heritaona hoe mena nda amin'ny te isam-bolana miopapana ohatr' zao no menanareo aiza hatramin'izao hoe tsy misy dia tena nefa reo dia mivarotraina miasa mafy ho atsika dia maninona reo no fitahana ohatr'izany raha sanatria ireo nke mikome dia asa fotsiny fa ho faty olona neto dia rehefa mikome reo dia lazay ndray fa ny mpanohatra ny ao an-damosin'izay ka hoy izy hoe aza mifamitaka ohatr'izany fa mba vahoaka izy ireo meo azy ny andamety saza azy ary géré an'ity coronavirus indray tsika amin'ity taon'ity dia mba tsy revo manokana reo mpitsabo atsika sy ny paramety reo manaraka izany dia sosialim-boaka ihany ny resana dia iteny foy amin'ny resaka jiramaty ihany tena mahagaga vo maika tapaka ny jiro ny rano tsy ambo manarina mambomamo dia tena anisan'nymijaly amin'io eto Antananarivo sy manodidina rehetra vo maika pira vo afaky maly nareo tamin'ny conseil des ministres no teny zay vo tsapanareo kay hoe tena midangana le facture fa aleo arindra tsara ity fitantanana ny jiramaty ny DG ny jirama vo afaky malimaly nanazava ary ny aiky ianao andriamato DG ny aiky hoe tena misy tsy fahaiza mitantana tato nisy erreur tato fa tena midangana marina le jirama tena midangana be mitombo avy telo eny avy efatra eny avy dimy eny le facture ny jirama nefa rano tsy mandeha ny jiro tapaka ao anatin'izay tena tsy mahay mitantana nareo mampijaly vahoaka ka hoy izy hoe ory fitondram-panjakana io DG io nge efa ministry ny angovo efa tsy namokatra tany dia rehefa nareo DG indray maninona raha esoriny io inona mbola anaovana an'io ny ministry ny angovo esory fa tsy mamely efa zao ny ataony ny ministry ny rano ny tsifisy ny rano be tabe
ny ministry ny fambolena ministry ny raha matao ministry ny communication moa dia miady etsehana somay vava ary miady amin'ny olona Facebook no ataony manakotana ny saim-bahoaka eoko nitalehan'ny communication ny amin'ny présidence ministry ny transport maro e dia mbola tasomma ihany mafy nareo ka ny vahoaka efa mijaly efa mandady amin'ny tany dia mbola tasomma ihany ony le membre ny gouvernement sy ny mpiara-miasa ao amin'ny présidence mahagaga le sika ozy aho hoe raha ty anarinareo dia jerevo ny lara-pahamiana eto Madagasikara io jery sorany io manana ny soloka isika etanio ny investisseur mba hiasa eto amintsika hitrandraka ny soloka izay misy fa matahotra izy ireo mampiasa ny volana satria tsy matoky ianareo izy tsy mahay miresaka ianareo ao anatin'izany manana tsika manina raha manao ny projet etanol tsika tany mamokatra an'izany ataovy zany e eo koa tokony amokatra tsika ny biodiesel reny dia mahamora ny jery sorano mila volonté politique zany ka ny ty politika ny angovo ty tokony apetraka mba moaharitra ary atao tsara tatana io fa raha io no haitsika ny mandrindra ny politika ny angovo sy narenina kebon'ny tany dia mitena anareo a fa tafavoakatsika tsy misy kolokolo fa tafavoakatsika ary tsy mila n'izany bailleur zany kory ao anatin'le itsika koa efa nambinin'Andriamanitra amin'ireo renirano be da be reo ny ranomasina eto Madagasikara manina raha trandrany reny avadika ho herinaratra anaovana reny jiro sy rano reny mba ho anaovana ny barage hydraulique sy ny barage hydroélectrique trotrange zany minara zany no atao e eo koa ny panneau solaire manina raha omena panneau solaire isa pokotany isa tokantrano ny olona amin'ity problème na herinaratra ity ny vola be azony amin'ny volamena io million d'euros rehefa azy io dia vitan'ny panneau solaire daholo ny vahoaka malagasy isa tokantrano e mba hitan'ny olona hoe le volamena ny aren'ny vahoaka dia anaovana panneau solaire hividanana fanafody maimaimpona zany ny ilain'ny vahoaka e fa nareo sady tsy mangarahara manao zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity e dia tsisy impact ho an'le vahoaka le izy a dia tezitra amin'ny vahoaka any ka na ny fidanareo ary zao dia mitezitra sy ny monomonina daholo amin'izao fotoana zao tsy matoky anareo tsony izy ary tezitra dia mihaino miara-manonja daholo ny olona mijery ny miara-manonja ao anatin'izay ny amananako ny teniko dia eo amin'ny resaka fanaovana politika na resaka pratika politika eto Madagasikara itodika manokana ho an'ny mpitondra sy ny mpanao politika eto Madagasikara ny politika natao hoe olona politicien dia tadidio fa olona ao anatina toko politika izany zany hoe ny atoko politika dia manana ny vina vision manana natao hoe projet de société mazava ary manana ny objectif mazava sy atao hoe idéologie foto-kevitra ary manana ny base eraky ny fokotany ny commune ny district ary ny région sahala mitiko Madagasikara rehefa tonga ny fifidianana dia mandatsaka ny olona zay anao sy le programmany dia iny novidin'ny vahoaka ao anatin'izay ary le projet de société anao iny noentinao anatanteraka ny asa rehetra ao anatin'izay any olana amintsika dia zao betabe tsy manana zany projet de société sy vision zany reo antonko politika reo ka rehefa tonga eo amin'le fitondrana le filo rehefa lany io na amin'ny fomba inana na amin'ny fomba inana dia izao ny tena olana ny efa nyandrenan'le premier ministre sy membre gouvernement reto izay nateraka an'le asa zany ministre zany nge tadidio membre gouvernement poste politique zany e ary tokony olona mafeny politika aloha nataonao eo dia avy eo mafeny teknika sy ny administration fa eto olona importé no apetraka olona teknisianina be io e nefa tsy malala ny zava-misy tsy manana expérience politique eo amin'le firenena eo amin'le ministère zay tantanina tsy malala ny hoe inona ny zava-misy inona ny olana ao anatin'izay ary erreur be amin'izao fitondrano zao le izy tokony mahay mijery an'izay zany hoe ianao zany na aiza ny firenena zay misy anao izay no tokony jerevo ny firenena mandroso fa 80% 90% ny firenena mandroso ny olona mpanantanteraka izany dia olom-bo fity no ao anatin'izay satria ny olom-bo fity na député izy na maire dia manana ny légitimité napetraka ny vahoaka teo anana ny vahoaka fitokisana ary malala ny zava-misy sy marary ny olona ary manome ny vahaolana araka le olana zay hitany ao anatin'izany fa eto dia tendrindrena fahatany le olona ao anatina gouvernement sy le teknisianina dia manaonao foana tsy modely na miteny na amin'ny asa tsy mahay miresaka amin'ny olona tsy mahay mihain'ny olona ao anatin'izany ary indrindra ny mpanao politika gasy zay tokony arenina dia tsy manana an'izany hoe fahamarinana sy ny fahendrena ary
ny fitiava-tanindrazana. Ary eto dia tsara hotsim-piako tsara fa tena olana ihany koa ny fanaovana politika eto Madagasikara dia le olom-boatendry sy olom-boafidy. Olom-boatendry tsy mitovy mihitsy zany efa keo ny lalam-panorenana. Ianao ve ministra na gouverneur dia andrefy député de Madagasikara, nefa ny député no mandrefy ary manombana ny asan'ny gouvernement, miteny tsy mety izy amin'ny teny hoe zao ataonareo tsy mety ty fa eto dia ministra indrindra fa gouverneur no mandrefy solombavam-bahoaka Madagasikara. Ianao nge gouverneur zany tsy ao anaty lalam-panerana akory anti-constitutionnel zany. Chef de région tokony élu ianao hovidiana. Région kidariny no tantaninao ve dia andrefy solombavam-bahoaka ny Madagasikara ianao, andrefy député ary matsikaiky dia zao le député IRD ao anatin'ny fitondrena ny refesin'le gouverneur isamy izy ihany ary ny tena mampalahelo dia tsy miteny le député fa ahoana matahotra fa ahoana ina natahorana député RD aza aty amin'ny SMS aty ny monomonina sy aty amin'ny sisiny fa mitsangana dia mijoroa hoe tsy mety natao n'ity gouverneur ty tsika mibaiko an'izany ary mijoroa hoe tsy mety natao n'ity gouvernement ty tsy mety natao n'ity ministre ty ianao nge olom-boafidy fa ahoaka nametraka anao tao fa tsy ny foloana ny prime ministre ao anatin'izay teneniny tsy mety ary masahi miteny ohatra nay député ty faranareo solombavam-bahoaka IRD reo no tsy miteny fa mikombana fotsiny mivava dia tady dio fa miara-petsapetra amin'izao fitondrana zao nareo ary ny midika hoe miteny ny zava-misy ny tsy mety tsy midika ange zany hoe mitsipaka an'le régime ianao tsy mitsipaka an'le régime ozy ny fahendren'ny taolo raha zatsika manam-pahendrena hoe alo alan'andrina toy izay alam-bahoaka miteneninareo député IRD ny zavatra tsy mety mivoaka nge zao efa mijaly mivoanareo ao trano zao raha mivoaka ny trano ary nareo député any amin'ny fitondrana sy izay manoana azy miondrikondroka mahita ny olona fa mienatra satria tsy samy teny zava-misy ny efitra nkely miady fa tsy ny olona inona natahoranareo nareo olom-boafidy fa zay député ty zao vao mivoaka ny trano na dia manitra aza ny olona miramirana no mijery any tena mora mikopaka tana ny olona no ataon'ny fantrana ary satria faly ny olona hoe nareo rery député ty sy ny mpanohatra no samy teny tsy mety eto amin'ity fireneny ity miteny zavatra lesoka rehetrarehetra mbola samy mijoro nareo na eo aza ny pression sy ny menace dia tady dio fa zay tsy maintsy mijoro fa raha fony raha foetra amin'ny ainay ary izahay be tabe no miteny ny havana ny namana hoe tandremy ihany tsy matahotra izahay raha maty zay dia maty ho an'ny tanindrazana ao anatin'le sarym-bola velonayna dia tsy maintsy mijoro an'izany fitiavana tanindrazana zany fa raha tsy teny ary izay dia iza no iteny ao anatin'izay ny amana anako ny teny koa dia izao hoe tsika mpitondra nareo mpitondra mpanina tanteraka mba tsy ireo le vahoaka amin'izay ao anatin'izay mijaly ireo sahirana ireo amin'izao fotoan'izao fa jerevy le tena hoe inona marary ny vahoaka inona ny filan'ny vahoaka dia hoe inona ny laram-pahamehana tokony ataonareo ao anatin'izay efa na misationany ao anatin'izay dia jereo akaiky izay ao anatin'izay rehetra izay fa ny olona dia sahirana fa raha mbola zao no mitoy dia ho tantara no zava-mitranga ao anatin'izay atsipy ny teny ampo-malala ao anatin'izay rehetra ka dia mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy izay ny anjarako fa dia meko ny député Alain avao atsimon-drano ny fanoizana ny fitenenana dia isorana ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka totsoa tondran'izay fanazava-kevitra izay ary eto ihany koa moa nanehoana ny fiarabana antsika vahoaka malagasy izay manaraka ity fandarana miara-manonja ity marina avokoa ny zavatra nampitainy ny namana teo aloha teo satria hitantsika fa tena ao anatin'ny atao hoe miara-manonja tokoa na isika eto amin'ny fandarana na ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao maro ny zava-manahirana tsy takona fenona intsony ny vidim-piainana miakatra ary mandro tsy lavoloha ny vahoaka malagasy amin'ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana ary eo ihany koa mazava ho azy vokatra izay fiakarany vidim-piainana izay dia ao anatin'ny fahasahirana tanteraka ny akamarony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao maro ny vaovao mafana izay netiny namana teo aloha fa ny andray dia iresaka manokana mahakasika ny lafiny fanabeazana satria mahakasika ny fanabeazana io dia hitantsika fa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay dia ny tontolo tao anatin'izany fanabeazana zany no nahitana fikorontanana ary fimenomianonana ary koa
fitarainana. Ny tenako manokana zao dia maro no ny antso na ny antso voaray a na avy eto Antananarivo zana na avy any amin'ny faritany, ary misy koa ireo olona zay manatona ny tena manokana mizara ny zava-misy any amin'ireny faritra tsirairay a zay misy azy ireny. Raha mahakasika ny fanabeazana manokana indrindra eo amin'ny sekolim-panjakana na ity amin'ny EPP zany a na ny CEG a na ny lycée a dia mbola maro a ireo mpampianatra frama miasa ny amin'ireny ivitoeram-panabeazana ireny. Ankehitriny a dia velotaraina izy ireo satria misy amin'izy ireo a no tsy misitraka n'le antsoina hoe subvention avy amin'ny fanjakana. Ireo mpampianatra tsy misitraka ny subvention avy amin'ny fanjakana ireo zany a dia manodidina ny 20 volana ka hatramin'ny 12 volana zao a no tsy misitraka ny karama zany zay tokony ho raisiny, satria iza moa miantoka an'izany karama n'ireo mpampianatra framireo zany, dia ireo ray aman-dren'ny mpianatra miantoka an'izany hatramin'izay. Kanefa vokatry ny fandraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra amin'ity 0 ariary ity a dia tsy nisy intsony izay fandraisan'ny ray aman-dreny anjara zay, fa kosa ny fiatraikany izay zavatra zay a dia tsy mahita ho raisina intsony zany a ireo mpampianatra frama ireo. Ny komity ao anatin'ny FEFI no mitady zay fomba rehetra amin'ny fangatahana ho an'ireo zay malala tanana. Maro ny tsy voaefa noho izany ny karama ho an'ireny mpampianatra frama ireny a izay tsy subventionneny ny fanjakana. Maro ny fitarainana azo avy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria betsaka loatra ny fotoana zay tsy ahafahan'ny mpianatra manatrika an'izany fianarana izany satria tsy misy mpampianatra tonga ao. Zay ny akamaroan'ireo mpampianatra tsy tonga mampianatra ireo a dia mpampianatra frama, satria ny fotoana zay mety ho laniny zareo aty amin'ny sehatra ny fampianarana dia aloany aloha hitadiavana mba hahafahany mamelona ny ankohona satria nona ireo olona ireo. Inona raha moa ny vokatra tsara azotsika ho an'ny fanabeazana raha ohatra ka mpampianatra nona no andeha hampianatra. Faharoa dia ireo mpampianatra ireo ihany koa dia hitatsika fa rehefa miena zany ny ora mety ho ampianaran'izy ireo ny anivon'ireny sekolim-panjakana reny a dia manahoana aloha ny fiatraikan'izay amin'ny lanjan'ny fanabeazana eto amintsika na lanjan'ny fampianarana. Hitatsika tsara angamba ho an'izao fitondrana zao na hatrany amin'ny tetezamita fa nanan'olana foana tsika teto Madagasikara mahakasika an'ity fanabeazana ity. Raha tsy misy ny ataontsika hoe fivoahana lazady na melon'ny fotoana na ny feuille de sujet dia mipotra ihany koa ny famerenana ny fanadinam-panjakana, ary mipotra ihany koa lay rahantsika hoe CPE mora, BPC mora, baka mora eto amin'ny tany sy ny firenena. Aiza moa no anany lanjantsony a ilay tanoratsika zay nandraty fianarana teto toerana. Ireny zavatra rehetra ireny no mitambatra ankehitriny a no mampitaraina an'ireo mpampianatra framireo ary koa ireo ray aman-dreny satria velona ihany ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Aiza marina no avyn'ity zananyity amin'ny lafiny fanabeazana fa toa tsy zarizary ny amin'ny lafiny fanabeazana eto amintsika. Raha tsy teny fotsiny ny akaiky indrindra angamba dia ao amin'ny lycée LMA zany a no asiko resaka kely. Raha ny mpampianatra frama ao amin'io lycée io amin'izao fotoana izao a dia manodidina ny 450. Hatramin'izao tsika miteny zao a dia tsy nisy ny fanadinana premier trimestre fa DDS na ataontsika hoe interro no any misy a iny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny. Satria inona ny antony? Tsy misy na dia ny fitaovana entina ahafahana mandrindra an'izany fanadinana izany ary. Fanjakana manome toko fa anome subvention fampandehanan-draha raha iny anivon'ireny sekoly ireny. Ianareo eo anivon'ny ministera ny fanabeazana no iantefany ty tianiko ty androany. Mba jereo re tompoko fa raha izany subvention tokony ho alefanareo zany eny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny a raisiko manokana io sekoly izay niresahako teo raha ny loharanom-baovao renay a dia mbola tsy tonga. Hanitra na ny fitaovana ampiasain'ny mpampianatra ary dia tsy misy ny oentina ahafahana manatanteraka an'izay fampianarana izay.
manaona sy manaona noho zany a ny oaviny reto zanakitsika reto maro ny fotoana izay tsy isitrahana izy ireo zany fampianarana zany ka tonga ny atsekoly a dia tsy tonga ny mpampianatra fa lasa mirenireny ny ankizy zay no mahatonga ny olana ihany ko amin'ny lafiny fitazana ny ankizy amin'izao fotaon'izao satria inona ny antony lasa ny fotoana tsenarana ny betsaka ary ny ray aman-dreny tsy aramaso an'izany amin'ny atsipriany hoe nyrava tamin'ny firy ny zanako a na ahoana ny fampianarana any atsekoly zay tsy nisy mpampianatra tapoka noho ny antony zay raha antsika malala hoe lasa voatery a ile mpampianatra mitady sy ameloman'ny ankonany aloha fa tsy lasa tsy lahara-pahamehana ny fampianarana ny zanakitsika eo zany a no ametrahantsika ny tokony itadiavana vahaolana satria marary loatra raha ity sehitry ny fanabeazana ity fantatray fa efa tena manonja izany ao aminareo mpampianatra framiny zany amin'izao fotoan'izao maro ny antso araky ny voaray teo araky ny nampitaina teo voaray a ary maro ihany ko ny olona zay nanatona ary ny zarany zany olana iny anivony sehatra ny fanabeazany reny ka eto zany de misarika anysaitsika hoe azandrasana ipoka indray ny sarymbilany zay tsika vao taitra fa tena olana miatra amin'ny akamaron'ny malagasy a izany sehatra ny fampianarana izany koa hoia hoe mitabe moa tsy lany mamba ianareo a efa azo lazaina hoe manonja izay ihany ko eto efa ato anatin'ny fandarana miara-manonja mino zay fa isy ny fotoana izay ifanenany zany ifanojony zany a ifanojo na ifanatona ny ataontsika hoe ny ranomasina sy ny ranomamy a ka hanonja iaranonja itsika menakavy koa dia misarika ihany a ny sain'ny tompony andraiky isatsoka azy ny eo amin'ny sehitry ny fanabeazana jereo akaiky re ny mahakasika ny fanabeazantsika eto Madagasikara dia omena ny solomavambahoaka fetrandray a ny fitondrana ny tieny a amintsika amin'ity fandarana miara-monja ty a solomavambahoaka zay voafidy a tao amin'ny boriboritany fadimy misaotra anao solomavambahoaka Alain vany voafidy avy any Atsimondrano miarabantsika rehetra manaraka n'izao fandarana miara-manonjy izao a miarabantsika teknisianina rehetra manatrika eto ny andray dia mahakasika ny resaka atao hoe ao anatin'ny krizy ara-toekarena tsika amin'izao fotoana zao a noho ny zavatra maro a mifamaofao eto amin'ny firenena ao anatin'izay no tiako hitondrana ny fanehoan-kevitra androany ary hoafantoko manokana atao anatin'ny resaka hoe coronavirus sy manodidina azy a sy manodidina zany covid-19 zany a ny fomba ny tantanana azy a teto amin'ny firenena ny karazana lainga sy fitaka sy fikafika rehetra nandrendrehana saim-bahoaka tao anatin'izany atao hoe fiatrehana n'zany krizy ara-pahasalamana izany iara-malala amin'izao fotoana izao fa tena ao anatina krizy ara-toekarena isika porofon'izany a dia mitotongana ny ariary miakatra ny vidin'entana rehetra na ny entana ilaina andavanandro io na ny entana ilaina amin'ny resaka hoe famokarana na resaka fanaovatrano a na ny vidim-panafody a tsy misy tsy miakatra misy tonga hatramin'ny fiakarana 10 isanjato inona no anton'izany voalohany indrindra aloha dia ny tsy fifehezan'ny mpitondra ny tsy fahaizan'ny mpitondra mitatana sy mitondra nyty fireneny ity a fa tao anatin'ny fitaka sy lainga sy fampiresahana no nitondrana n'le firenena teny farany nataony zao fitondram-panjakana zao hoe sy ny ekipany dia hoe taona ny fanorenany ity a miditra amin'ny fahatelo taona nitondrany fa nanao inony ianareo nandritry n'le roa taona izay e nanao inony ianareo ny vahoaka malagasy a mantra sahirana aza atao fialana tsony ny mahakasika an'ity hoe fidirany coronavirus teto ity fa tsy isika eto Madagasikara irery a no ianjadiny zany a sy miaina n'izany coronavirus zany fa mifirenena 200 mahery a eran-tany ka atsaharo kely ny fitenenana fa noho ny fisian'ny coronavirus ny mahatonga atsika mitotongana ny ariary tsy misy ifandraisany zany ny tsy fahaizanareo mitatana ny tsy fahaizanareo miaraka ny tsy fahaizanareo mijery ny lara-pahamehana sy ny fiarahana amin'ny ma-ekipa hitantanan'le firenena ny tsy ao mihitsy a izay ny mahatonga an'izao krizy zao fa maninona ny olona ny tafavoaka maninona tsika mifaharoa avy any amin'ny farany maninona tsika migisitra satria tsy mahay mitantana ianareo mandainga lava no ataonareo manilika ty amin'ny mpanohatra ny zavatra tsy mety ataonareo a
dia izay ny lazainareo fa mandainga mipotra isan'andro mipotra isan'andro ny atao hoe zavatra tsy mety ataonareo ny tsy fahaizanareo mitantana ny tsy firindra ny asa ataonareo mianakavy ka izao ny teniko raha ohatra isika ka te hivoaka amin'izao satria atao miara-manonjy izay milaza aminareo ihany izay ry mpitondra atsary le oeraoera efa manonja mafy ty efa ato anatiny araky ny teniko atao miara-manonjy izay fa iandro tsunami ianareo aroavo ny tsunami efa tara loatra amin'izay fotoana izay ary ianareo nge fampiatsara velatsy ianareo nge karaha masabomangany ao ny ekipa miaraka aminareo nge ka par intérêt atao hoe tombotsony ny arahany sasany taminareo ary vavandrareo taminay zany izay indrindra ma tsy ny tena mampalelo hoe noho izany rehetra any mantra le vahoaka malagasy ary tianareo loatra le mantra le vahoaka malagasy dia manamboatra mahantra marobe ianareo satria tena mitombo efa amina tapitrisany ray ny vahoaka malagasy mantra averiko indray mandeha nisy indramiko ty teny ty fa tenina mpanao politika tany ivelany tany ary niraisiny teto amintsika teto hoe tianareo loatra le mahantra am'le vahoaka dia manamboatra ianareo olona mahantra ndray fanampy maromaro inona nefa tanjonareo anatin'izay dia mbadonareo izy le menareo ny sainy ampitahorinareo izy mba tsy hiteny tsony dia manao ny ataonareo ianareo alefa nareo ny fampanantenana nana tany alohan'ny fifidianana mba hifidianany olona nareo vidinareo vola reo le olona mpifidy reo namboamboarinareo teo ny resaka liste électorale nataonareo zao sao ohatra nyreny tsy hivala-parako reny hoe tatitra nataony re sénateur teo aloha tamin'izany hoe enquête parlementaire zany efa mibaribary ohatra mivay akandriny zany zavatra tsy ara-dalàna rehetra zany fa eto amin'ny resaka fitantanana ihany mbola nizaka an'lizy aza atao fialana ho ny fahatongavan'izany coronavirus ary ny tena loza dia izao ny filoam-pirenena mihitsy asa enimbolana lasa izay mahery kely no ny laza nataony teny frantsay aloha izy dia averiko hoe nous sommes sur le point de vaincre totalement ozy izy na définitivement le coronavirus zany hoe efa eo amin'ny fotoana anankiray tsika andresena tanteraka an'izany coronavirus zany tsy ohatra n'ireo firenena hafa ozy izy contrairement amin'ireo le firenena hafa any ivelany aizitsika izao samy teny aminareo am'izao fotoana hitenenana sory hitenenana izao fa mirongatra indray zany coronavirus zany teny boribory tany fahadimy misy ny olo-patatra akaiky misy ny namoiny ainy misy ny findrano izy mianakavy misy ny soserom dia salaza ianareo fa hoe CVO tany amboalohany CVO plus taty orindrina kely talohan'izay nisy le fandrendrehana saim-bahoaka izay nataonareo nisy montage nisy reportage nalefa atao amin'ny ainao manjery mpanjakana atao amin'ny télé-mpanjakana mihitsy nisy an'le raha matolazaina fa prédicatrice tsy haiko sy hitenena anazy na mpaminany zay mpaminany sandoka fa miteny 2 minitra fotsiny le reportage nandeha dia tonga dia mamofopofona lainga ndray toy ny fanaony zao fitondrano zao tamin'ny taona 7 tamin'ny tetezamita fa nytanina mipetraka ny hoe aiza ry raha matoy io am'izao fotoana zao tsy maninona mety tsy ho fantatrareo nitondra inona le afatra netiny le lazaina fa hoe tena irak'andriamanitra katsaka tsaramaso hoe eto Madagasikara no ahitana nyity zavatra ity fanafody iadivana amin'izany eto no ahitana ny antidotiny io aretina satria mbola mody tsy nilazaina aretina le izy tamin'izany fotoana zany fa nilazaina hoe isy fahavoazana be ara-biolojika azo atsika dia tena oeto aty fa oeto anao ohatra miendrika lacroix ho avaty atsimo ho any avaratra ho any andrefana dia andeha makany atsinanana oentina miropilanina fantatrao fa zavatra tsy nisy zany ok zay rangah le fandrebirebena zavatra tsy nisy zany fa aroandray hitondrako n'le toyany vita iny inona ohatra ny kisendrasendra comparazara herinandro orinan'izay ay nivoaka ty hoe CVO tambavy dia nandeha natao ny fihetsiketsehana teny amin'ny imra zany ko mbola fitaka anankiray ndraiky io satria izao nanao fanadiadiana nitsidika teny nisy olombavambahoaka vitsivitsy izay 10 enina nanontany teny ahoana marina fampiasan'izany ahoana mombamomba n'izany CVO zany tsy misy mahalala mitao amin'ny imra sahanay no miteny eto tsy misy mahalala momba ny CVO tsy mahalala zay mety ho vidiny tsy mahalala zay mety ho fampiasana azy tsy mahalala zay mety hoe inona ny aretina sitranany ty inona mety singa masitranao anatiny tsy misy mahalala zany hoe lainga koa ny filazana fa ny mira no namoakan'io tokony ho fieritsika fa vita malagasy laingy zany zavatra nilatsaka ohatra nilatsaka vany tsy avany an-danitra fa raha vany an-danitra moa tokony ho tsara raha zavatra milatsa fa zavatra ny foroporonina teo fotsiny zany hoe mba atongavana makany amina resaka bizina makany amina resaka fandrendrena saim-bahoaka nivoaka ary ty CVO lefa tsy maninona nalefa lazaina ndray fa hoe 7 millions fito tapitrisa no nzaraina
ohatrany tsy mahita tavoangy mihitsy ianao eny an-dalana eny na anankiray ara satria ny olona moa ny fahavazantsika malagasy dia zatra manipitsipy tavoangy sy any eny mba mahita ianao any antranon'olona any misy tavoangina CVO tony nisy sasena CVO fa tsy nahita an'izany anao fa laingy zany fa mbola miala tsiny laingy mbola fafin'le fanjakany zany asana fomba azahoana famatsim-bola avy any amin'ireo le hoe mpiara-miombonantoka ihany taty orindrina kely ihany dia nandehany hoe ivoaka ndraiky ty CVO plus atao sous forme na gélule atao manana endrika zany gélule dia efa tonga de mandeha tonga de ohatra fusée mihitsy ny angan'le orinasa fa tsisy fantatra ao mihitsy mahakasika azy hoe inona ndray ko re zany fa gélule le izy CVO plus le izy asana mbola iadivana zany amin'le coronavirus ihany de hoe misy stock efa 275 millions ny filohampirenena no lazan'izany tamin'izany fotoana ary amokatra 2 sy 3 alina gélule isan'andro izany orinasa hoe fary malagasy zany marina hoe misy nyteny fa efa paritaka any amin'ny pharmacie oatra mbola tsy nahita olona mividy an'izany mihitsy na tsy de tena nandreresaka aiza daholo zany ny zavatra mivokarina tao manahoana ny vola resaka ny nampiasaina atao anatin'izany orinasa zany ary iverenako kely le resaka CVO tamin'izany dia nisy ny orinasa asa nieritreritra ny anometana na mifamokarana le CVO fa arak'le fiteny ninany tsy fihinany tratra ny chômage technique satria niala maina voatery ohatra ny nandroaka saika androaka mpiasa 500 satria nitangena n'le fanjakana fotsiny zany orinasa zany nakatona tanteraka amin'ny famokarana misy an'iren'le ranom-boankazo ireny nandritra ny volana maro nisy anankiray ko saika io sovaliny any fa fetsy le anankiray zay dia nanao hoe io fitaovana io ataovy anareo famokarana fanidinana izy ao anatin'le sachet zavatra ohatr' zany ny zavatra nitranga teto araky ny teniko hoe fitaka ny fitahana ny malagasy ny fitahana ny orinasa nitangenana fotsiny le orinasa dia lasa niteraka fatiatoko ataony fa le fanjakana tokony anampy sy hoe ifavoriser zay le fandrarana le fampiasam-boly zay nararotina ndray le orinasa mba nanometanana ny japina ny sovalina taraiky le orinasa fa niteraka fatiatoko zany nytiako atongavana ihany ko dia zao inona ara fanontaniana mipetraka inona ara nisy tombontso marina ve netin'le CVO zay ndradradradraina fa tsika malagasy ny nahita azy iverenako kely ny teny namana teo député Tototsora nylaza fa Andriamato professeur Andriamato ministre ny fahasalamana ohatra ny toasen'ny fitondrana manao boroko fotsiny ve ianao zany fa satria raha nyteninao ndray mandeha ko inge ohatra mampome araky le fiteny tsy mampome tsony moa izy fa lasa mampalahelo hoe mahamenatra tsy avelako hiditra etsony zany ataoko hoe herinandro vitivity zay tsy amelan'izany hiditra eto za zany coronavirus zany tsy amelan'izany hiditra eto fa nga zavatra hita masy izy io Andriamato professeur nga miditra mivaravarana izy io dia nakatonao dia tsy niditra aza miteniteny foana rea torak' zany ihany ko anao ministry ny arenakibony tany fampandrosoana efa mandeha zao dia tena tsy tokony hamingampingana ntsony ny mpanohatra zay zay mamingana anareo hoe za mirediredy rea asen'ny olona miteny anareo dia manao boloko aiza zay fampandrosona hitanareo eto tsy mitotongana ny toe-karena ve ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao mitotongana ny fiarahamonina nampedinareo ny fiarahamonina ny toe-tsaina nety ny mpitondra anareo io lehibe anareo io tanomboka tamin'ny 7 io mampidikizo an'ity fireneny ity zay nanombanareo ny fiarahamonina mamalagasy nampedivanareo ny mpianaka ny mpianada ny mpivady nrehetrarehetra ainareo tsara mihitsy ny nampizarazara'le malagasy mba hahafahanareo manjaka tsy mbola nisy an'izany raha mpanao politika raha nytantaran'ny ty fireneny ity tato anatin'ny fahaleovatena ka hoe na vita na mpiady zany hoe mpiaramonina mpivady mpiraitapo sy ny rehetra ka dia izao nataoko hoe anomboka amara-paranako satria mbola betsaka ny namana iteny eto mitaky izay satria manodidina ny resaka coronavirus sy ny resaka CVO ny tena nanompanako ny fanehoan-kevitra androany mba mitaky ny anaovana fanadiadiana ny tena hoe vokatsoa na vokadratsy netiny zany CVO na CVO plus izany nresaka tamin'olona vitsivitsy tamin'ity herinandro ty rehefa tany herinandro masa lasalasa tany aloha tany dia nisy ireo olona nanatona ny tena nitondra n'le fitarainana ny fijorona vavolombelona tamin'izany dia makasika ny fandraisana n'io CVO io hoe arakaraky ny nandraisanay an'io no nitondranay takaitra nitondra hatramin'ny fahafatesana tsy sanatria maniry loza fa marina ny tenin'ny député namana teo sy ny tenin'ireo le hoe fikambana ny syndicat ny mpitsabo mbola tsy nisy ane porofo mazava mbola tsy nisy zany porofo mazava hoe mitondra singa mahasitrana mariny ity fa ny fanohatra amin'izay raha misy mitondra takaitra ho an'ireo olona zay tsy nahalala fa mety efa ho amin'eo le mety hoe fahavoazana zany hoe aretin'ny vo zany fitondrana aretin'ny vo
ka noho ny fisotrony an'le CVO namoa zany ary nitarika azy hatrany amin'ny fahafatesany. Maro ny olona mino a fa maro ny olona vonona ijoro na momba ny takaitra napetraka le CVO ka tokony atsahatra. Io tsy resaka hoe tsy fitiavana ny vokatra malagasy fa zavatra kitanitano, zavatra atao anatin'ny tapabolana dia nitapahana hoe avoaka izy a atao ao anaty sachet a atao anaty tavoahangy fa tsy nisy ny andrana. Mandainga ianareo raha nilaza nisy andrana klinika zany. Taiza ary zany natao a dia tamin'ny fotoana taiza. Fa izao ny olona no mizaka an'izany a ny fianakaviana satria mitondra takaitra na resaka aretin'ny tosidra, aretin'ny vo, misy aretina maro zay tsy nitranga raha tsy herinandro maromaro, herinandro vitsivitsy. Taty aoriana ny nandraisana an'izany nilazaina izy fa fisorohana, nilazaina izy fa fitsaboana dia maro mihitsy no nisotro satria ao fisorohana ity. Ka mitaka ao za araky ny teniko teo mangataka am'izay fikambanana na ny an'ivo ministera ny anao fanadiadiana hoe ary mangataka ihany koa ireo olona zay nahatsiaro fa ny avy amin'ny fandraisana ny CVO no nahatonga azy a nanana an'izany taketra sy nitarika hatramin'izany fahafatesan'ny avany zany a na fahafatesan'ny namany. Satria maro any olona tratra an'izany tsy zatra foronony zany afaka mijoro izay ary mino a fa vonona ijoro ireo olona ireo a sao dia lazaina indray a fa fanototoana vaoanaovana zao ary ao anatin'izany ihany koa saika adiniko ity mbola makasika an'ity CVO resantsika ty hoe hitodika ty mason'izao tontolo izao tena isandatra zany resaka hoe toe-karena malagasy ny indostria malagasy sy ny vokatra vokariny. Nisy le firenena afrikanina taony Tchad, taony Sénégal, Nigeria angaman'izay nisy maromaro izy teo be nay tsy fantatro intsony. Nandefasana maimaimpona tsy fantatro mona nisy resabola tao ambadika ataonao na fa nilazaina fa maimaimpona. Ok zao ary raha nahasitrana marina izy naninona ny tao tsy nikomando ntsony reo olona ireo, naninona tao tsisy naneho hevitra ntsony fa niotra ny nanaratsy ary tsy hoe nanaratsy a fa nilaza ny zava-misy no nataona firenasana Sénégal izay nanao hoe tsy misy ilana azy fa any amin'ny fako mety amin'ity zavatra ity. Ilaingany hoe nisy fikarohana sy mahasitrana zany mety nisy singa kely mahasitrana mety palio sitrana zany mety zao fa japina le zavatra dia nararotana tonga dia navadika bizina. Dia araky ny teniko tany ambolohany ndrebirebena tamina reportage na mpaminany sao ty antidotiny any na ozy izy le mpaminany io eto no ahita azy. Aiza izy amin'izao fotoana itenenantsika izao, aiza le CVO amin'izao fotoana itenenantsika izao fa ny rahantsika nahita fa na 300 ary mividy ny teny amin'ny grande surface fa tsisy na nyray intsony zany ary tsy nisy nividy ary samy tena fa naomena fotsiny ara ny akamaroany malagasy a tena tsina zany tsy resaka fanaratsiny ity fa tsy misy andray ihany zany satria ny riska azahoana takaitra mbola be deabe mety isinga kely ao anatiny hoe mahasitrana fa ny mety ahavosy hafatiny betsaka kokoa ao anatin'izany a rehetrarehetra zany. Ka dia tokony tonga saintsika voaka malagasy tokony hiteny isika firenena iombonana ity tsy an'ny mpitondry ity tsy an'ny tim ity tsy an'ny IRD tsy an'ny HVM fa atsika malagasy mandalo ianareo mpitondra eo ireo ary ianareo napidikizo ny firenena ianareo fa ny ohatra meko farany a dia hoe tômôbila anankiray mitovy amin'ny fiara ray nareo mitovy amin'ny lamasinina ray nareo a efa maty silin bloc a efa maty amortisseur efa sola pneu a efa vaky ny parabrise a efa tsisy zavatra mandeha amin'izay izy tsony dia lokonareo le fiara lokonareo vonim-boasary a dia afaka tapabolana lokonareo vonim-boasary dia lazainareo fa hoe io le fiara nefa fiara efa andohalika fiara fitondra n'le vahoaka malagasy any akady. Ka dia zao a mila tonga saina le vahoaka malagasy mila miteny isika adiditsika no miteny fa fananana iombonana le firenena tsy anareo rery ity. Ka dia zay angamba no maranako ny fandraisana ny fitenena ko androany a fa dia makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino mbola betsaka ny namana ifandimby ato a eto anilako ato moa ny namana Guy Maxime eto anilako ihany koa ny namana mpanao gazety sady minisitra teo aloha Vonson. Ka dia asa izy amin'izy amin'ny rahalahy no andray ny fitenena. Ka dia makasitraka tompoko a anao andriamato Guy Maxime ony zany a no fanorizana ny fandarana. Ka dia mirafisoa atsika rehetra mandrapiresaka tompoko makasitraka andriamato solombavam-bahoaka manaraka hatrany ny fandarana miara-manonja isika dia manatitra ny araba atsika rehetra isa tokantrano sy ny toerana rehetra zay misy atsika kopakopatanina ho atsika any amin'izay faritra rehetra fantatraity fa tena manaraka akaiky ny raharaha-pirenena ianareo a folosandrenjato no miaraka amiko eto amin'ny plateau eto a eo re ekipa atsika rehetra ao anatin'ny lafiny teknika raha ny azo ambary maro ny efa ny alolalana teo a ny makasika ny fiainam-pirenena fa mahay volotratra tanteraka ny fitondrana mpanjakana amin'izao fotoan'izao rehefa ity teboka anankiray ity no mipotra eo anevy ny fitantanana ny firenena dia fitondrana manohitra ny mpanohitra dia
efa teboka izay tenenana fa miletika tanteraka ny mpitondra amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ombenombeny tatoato dia reny amin'ny mitondra lainga ny mpanohitra ary mamafy lainga ho an'ny vahoaka malagasy. Dia naseho anay teto izany nandritra ny tapabolana tompoko lahy sy tompoko vavy fa ny mpanohitra dia manao politika mahitsy mazava ary mitondra zavatra marina ho antsika vahoaka malagasy. Voadiady voafakafaka ary avetrany dia mandeha makany amin'n'hitsy ny tandrify azy tsirairay avy miaingany amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpitantana rehetra eto amin'ity tany sy ny firenentsika ity. Raha tsy ahiviko ny Rara Golden izay noentiny maître ianatra teo solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia tsotra le izy. Raha miteny ianareo fa tsy marina ny ambaranay dia aoka amaly ny ministry ny finance. Teneno marina ny amin'ny hoe anizany ireo planina inona ny fifanarahana nisy teo anivon'ny ministère ny finance budget sy ny STA. Avoay mahazava tsara fa misy lalàna ny mahakasika ny fandaniam-bola mpanjakana sy ny fifanarahana arakasa na amin'iza eto amin'ny tanin'ny République Madagasikara. Avoay ny passation de marché public ny voana ny rosona tamin'izany tamin'ny fotoana oviana ary inona ny fototra izay fiarah-miasa zay dia amin'izay fotoana izay tena andrenam-ponimerina no indraniko ny amin'nay tenen'ny vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy. Teneno anay arany marina mba tsy ho diso amin'izay antenainay izay vahoaka malagasy satria raha nanomboka izany Rara Golden Gate izany dia efa tsy marina ny nambaranareo. Ary zany na tonga anay nanao antso avy tetiny amin'ny hoe Andriamatoa segy mametra fialana fa tsy marina ny nambaranao tamin'ny vahoaka malagasy. Tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika ny fandriampahalemana dia teneny fa tsy marina zany. Fa aminay rehefa nataonay ny fanadihadiana na voakanay ny ato tantaratasy rehetra dia tsy volona clandestin fa volona ara-dalàna na zahoana lalana tamin'ny présidence ny république. Noho izany diso ny fanambarana fa tsy marina. Tamin'ny alarobia lasa teo fantatritsika ny Rara Jirama dia mafana ny raharaha satria fantatritsika hoe ny conseil des ministres dia niresaka ny mahakasika ny facture miopapana ho an'ny Jirama. Dia namaly ny directeur général ny Jirama Vonjy Andremanga ny amin'ny erreur de calcul igny ole retsy fiainam-bahoaka ange no resahantsika marary amin'ny malagasy ange ny volalohany isam-bolana mahakasika ny Jirama marary azy ange ny rano tsy ampy tonga any aminy tsy misy afa-tsy adiny 4 isan'andro misy mandritry ny herinandro tsy tonga ny rano misy vanim-potoana tapa-bolana sahirana ny manodidina n'Antananarivo tsy mahazo rano marary azy ange zany resaka ataonareo zany ny amin'ny hoe erreur de calcul no mahatonga ny facture miopapana tonga any aminy. Dia gagitsika raha tompona andraikitra lehibe sy goavana toy izany efa ministra teo aloha dia no manao fanambarana toy izany dia abadonareo ny vahoaka malagasy everinareo toy ny zaza fa tsy malala ny amin'ny hoe itikitrano an-trano izay misy amin'ny fitantanana ny Jirama nandritry ny taona maro ary tsy ahivony etony fa ny 7 soarivo ka hatramin'izao vanim-potoana itenenantsika izao dia mitotongana tanteraka ny fividianana ny fitantanana ny Jirama tompoko lahy sy tompoko vavy. Dia ny tiana ampitaina aminareo dia izao hoe aza atao ho toy ny zaza ny vahoaka malagasy manoloana ny fahasairanana lalina efa mahazo azy toy izao. Raha iverenako lay teny am-piandohana ny tenenako azy teo dia ny hoe ity fanjakana ity amin'izao vanim-potoana tenenantsika teo sy ny voalaza rehetra teo dia ao anatin'ny vanim-potoana tsy tafavoaka intsony tsy afaka mandeha mihoatra an'izao fa miroso matray be memitra io matreny be tompoko lahy sy tompoko vavy. Apatsahivoko atsika fa tsika vahoaka malagasy ny maso mandidy itsika ny nametraka n'ity fitondrana ity ary ity fitondrana ity dia fantatritsika zay voalaza teto fa fitondrana tsy maro toerana satria dia doublon na alany azy. Vanim-potoana zany zao zay hitondrana amintsika ny amin'ny hoe ny 5 taona ny teteza mita dia ny efindra malagasy ihany
fa ity rotony ity zay nieritreretina fa nandalo fifidianana araka ny tokony izy tsika zay fantatritsika ny valiny zany dia tsy zakandra malagasy tsony zao atao azy zao noho izany vaoaka maso mandeha tsika tompokilasy tompovavy dia anjaratsika no mandinika sy mieritreritra fa raha ity fanjakana ity dia tsy manao afa tsy mamono afo amin'izao tsika miteny zao ary maro nisy fivoriana teny atsimon-drano teny voatsela akory dia ny amin'ny hoe tena anao ngery zalahy reo dia tsorona aminareo fa izay dia tena anao satria tsy mety intsony izao raha misy eto amin'ny tany sy mifanjakana zao inona nataonay dia no miteny tsy mety ny miteny amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe mampatsiaro azy fa azy ty fireneny ity azy atsika rehetra ty fireneny ity ka tsy tokony atao toy izany no hitantanana azy raha atsika moa ary takinay aminareo dia izay voalazako izay hoe tenenino amin'ny malagasy ny marina fa izay ihany rehefa tsy vita dia tsy misy afa-tsy ny fahendrena amin'ny fomba fanaovana politika dia ny fametraha-pelana miala rehefa tsy mahavita satria ny vahoaka malagasy dia tsy mendrika an'izao zava-misy hitantanana azy zao miala rehefa tsy vita intsony ny afaka mitondra vahaolana mazava sy mitombona ary tsy amin'ny fotoana intsony zao ka ny teneniny vava hafa dia ny ataon'ny tanana hafa zany no antony anaovanay antso hafa eto amin'ity miara-manonjy ity ny amin'ny hoe aza atao an'izao aza atao raharahajy lamboto toy izao ny fitantanana ny fireneny fa tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy aza atao repiblika bananera toy izao ty repiblika amin'ny Madagasikara ity fa manana ny toerana maizy azy manana ny arenany ary manana olona afaka mitantana manana olona afaka mieritreritra ny tompontsoa iombonana eto amin'ity firenentsika ity tompokilasy tompovavy dia zay indray no anjarako ary io vonosandry anjato zay raha malala fa ato anatiny ity miara-manonjy ity eto ihany koa namana erika noho izany voalaza manantitra ny arahaba rehefa jerentsika ny fomba fitantanana ty fanjakany ity tao anatin'izay rotaona zay dia kilaingalainga mibetsaka ary mahagaga fa ahiliny aty amin'ny fanoherany indray zany fomba fiasany rareo amin'ny lafiny kilaingalainga izany voalohany indrindra aloha dia vao eo araka ny nambarany namana Guy Maxime teo ny tale général ny Jirama no niaiky ampahabe maso fa diso ny kiajy tamin'ny facture ny vahoaka malagasy momba ny jiro sy ny rano mazavy zany ary voamaly ny maly ihany koa ny tale général ny hôpital be Fialantanana no nilaza fa diso izy ary tokony tsy niazakazaka tany amin'ny raharahan gazety ilay tovolahy kely zay rain'ilay zaza ny fangaro na natakalo na maty tsy satry tao anatin'ny hôpital be Fialantanana ary dia nody ary mifidy ranomaso manoloana ny zavanitranga nanjo azy tao anatin'izany hôpital be Fialantanana zany ary eto dia ovakina batsilana ny raharaha ny stadiny Mahamasina ny stadiny Mahamasina dia mazava ny nambaran'ny tompona andraikitra ambony iray zay mpanolotsaina manokana Andriamatoa filohan'ny repoblika nylaza fa sambatra noho ny sambatra isika raha nahazo an'io kianjany Mahamasina io satria 77 millions de dollars monja no nanamboarantsika azy raha ohatra ka mitovy lenta amin'ny kianjany Kigali Androanda io ao Mahamasina io zay 250 millions de dollars nanangana n'Andriamatoa Paul Kagame azy niarahana tamin'ny Sinoa dia tsika dia mametraka teboka mazava fa nadandreninao angano Sinoa ndandy anomenao tombom-barotra 200 millions de dollars anaovana azafady zany ary efa niteneniny zany satria dia namaly mihitsy moa izy tamin'izany hoe zay mahay amin'ny négociation tsy mahay zany Andriamatoa Kagame Andriamatoa Kagame ane ka Andriamatoa Tony Blair sy Andriamatoa Bill Clinton no nikoatre azy na tafavoaka azy amin'ny toeran'io fenao izy no mikoatre anao Andriamatoa président de république le DG
ancien DG ny aménagement des territoires ve no miconseiller anao an'izany lafiny zany de anaovanay azafady a fa misy montage financier zay tsy ambarambara manodidina an'izany fanamboarana ny kanja mahamasiny zany na andeha mbany lohany azy io fanjakana io anazava tsy mahazo an'izany a marge de bénéfice na 200 millions de dollars ny sino manamboatra an'io raharaha io de ty zany mandeha ny raharam-bolamena efa indimy io ny nandeha teo a zay vao nitrangon'ny olona ary efa misy milaza fa imbe dehibe io mandeha eo inona zany ny zavatra tena ataontsika eto Madagasikara eto manoloana nyreto olona mpitondra atsika mandeha mitona ny volamenatsika ny arenatsika mandeha mivoaka ny tinositrazantsika ty nefa isika eto a vavatakika de ambara mandangy reo mpitondra reo mpanohitra reo fa de to miakatra katy indray ny olona vany androy anaovana azafady ny olona vany androy tonga eto Antananarivo renivohitra nge zoany zany voalaza ny lalam-panorenany zany liberté de mouvement ho an'ny vahoaka malagasy ny citoyen ny olo-pirenena malagasy manana liberté de mouvement fa reo olona reo a dia naka autorisation tany amin'ny fokontany alany a de nahazo passeport avy any amin'ny chef de région kinona indray arany mbola lazana hoe mpanohitra manao an'izany raha zany latsaka katereny ty fanjakany ty ary ho avo zany ny tsy mety satria de mazava fa manetsina mbanga zany a ity fanjakany ty manoloana ny raha tsy mazava eto amin'ny tany sy ny firenena tsy hoentinao anaty varomaizy noatra zany ny firenena ry zalahy olona milazina reo fa lany ara-dalàna de zao zany ny olona manjary miaya ny aminy hoe ay ry zalahy reto fe zany tsy lany ara-dalàna ay ry zalahy reto fe zany matahotra na de iresaka amin'le anteny miram-pirenena ananany maro anisa azy tsy atokisany de mametra-panontaniantsika amin'izany lafiny rehetrrehetra zany hoe azavao koa zany ny raharaha mahamasina rehefa mahita n'Andriamatoa Joe Biden zao tsika mitondra fanjakana ny ala le surexité teo aloha ao anatin'ny 420 ora monja de ny fafany tsy misy intsony zany Donald Trump zany raha ilay manifestation ny cérémonie rehetra nitranga tany États-Unis de mahazava ny mahazo entin'Andriamatoa Joe Biden ary zany no atao hoe image zany no atao hoe fahendrena ny atao hoe fahendrena io angery zalahy ka tsy hoe tany saina fotsiny amin'izao hoe ny fototeniny io de hoe endrika image rehefa tsy manana an'izay endrika tsara zay ianao de tsy ikonina ianao zany tsy le image tediavin'ny olona ianao zany ary matoa zany nareo mikorapaka be ohatran'io de avery tanteraka ny fahendrena ao anatin'ity mpitondra fanjakany ty noho izany dia miangavy an'ny olona zay satria samy mamokovoko mantsy zao ny mpitondra fanjakana indray ny lasa araka ny teny Guy Maxime teo hoe ny mpitondra fanjakana indray ny lasa mandeha manohitra mpanohitra aiza koa misy an'izany eto ambonin'ny tany ny mpitondra fanjakana zany ange de manana le fietsehana tena feno fahambony iny ninona tenen'ny Marine Le Pen ninona tenen'ny Mélenchon de mitraka foana le président ny république frantsay izao a ny lalana tiana izorana ireto a ny fepetra tiana ioraisina antanina ny vahoaka mihaino ny feom-bahoaka zay a de mandroso an'izany ao anatin'ny anteny miram-pirenena anao reo confinement sa tsy anao reo confinement jereny ny olona rehefa mandeha ny fizarana vola satria latsaka katerena avokoa ny olona rehetrrehetra any amin'ny faritra États-Unis de avy hatrany izy de mametraka injection de fonds 1900 milliards de dollars no rotsaky ny olona hoe tsy maintsy misy tonga any amin'ny poketra ny tsirairay a ny vola avoaka ny fanjakana aloha mba ho hitany fa misy miahy izy eto amintsika tompoko olona efa mandeha mitsaopinenana tonga ty Antananarivo ary ilanao vaniny ray hoe ngaza iny nanafatra an'ireo fa ny mpanohitra indray zao ny nanao an'ireo hoe ianao ve eo mitondra repoblika sa tsy mitondra repoblika ampahafantarina atsika efa ny atao hoe repoblika zava-bahoaka ny dikany zany hoe le zava-bahoaka zany ny tantananao fa tsy ianao akory ny zava-bahoaka raha ianao io ny zava-bahoaka tsisy ilana ianao mihitsy
satria tena manorosory anay ianao mame krizy ianao ahoana no am'izao fotoana zao no efa fantatry zao mihitsy fa ny atao hoe fampivoarana amin'ny fiainan'ny firenena dia mianga amina zavatra bitika stratégique dia tsy sahakory ianao miresaka am'le partenaire zay iarahany eo zany zareo amin'ny pétrolier ny pétrolier nge am'izao fotoana zao no mpitondra fanjakana e ary ny tena mpitatitra ny vahoaka ny tena mpitondra vahoaka tena amin'ny arabaky teny dia reo mpanao fitaterana eto Madagasikara reo ange androany maty androany dia maty androany e raha mipoaka ampine androany afaka 3 volana vao afaka manolo an'izany dia androany ianao mbola ilaza indray hoe zay bebe setroka tompoko dia idina tsy mahazo mandeha any amin'ny arabe fa ianao ve nianatra ianao ve mbo miheno olona sa ahoana ny ataonareo reto e ny pétrole afaratsika nge ka pétrole frelaté zany hoe fakana solotany no entin'ny olona eto amintsika eto zany hoe tsy mety mihitsy ho an'ny tomobile zay manara-penitra dia tsy ndranjatondray mamorona an'izany fa ny tompona andraikitrany amin'ny Renault eto Madagasikara sy ny Peugeot eto Madagasikara nge no miteny hoe tsy azo entiny eto Madagasikara intsony ny tomobile frantsay zay manaraka ny norme européenne fa ny azo zao ny lasany sy ny carburant zany sy ny gasoil dia efa euro 6 norme ny anao eto fakatsolotany ka raha vao tapohana n'le gasoil io zany reo le tomobile vaovao reo mibolofitra fotsifotsy be dia tonga ianao mba mitaraina any amin'ireny olona ahony ty ihany andana averenan'ny frantsa hozy izy fa tsy vitanao manamboatra azy eto Madagasikara lafo loatra dia izy indray ary mbola mandenga amin'izany izy manana expert ahafahana micontrôler an'ireo produit pétrolier mipoitra eto Madagasikara reo tsy misy satria izay ny tena rôle ny fanjakany mametraka an'izany expertise national zany dia tsika moa io resaka kilaingalanga fitapitaka dia araroaton'ny olona fotsiny tsika dia eto zany tsika menakavy miaraka mihinana ny tolambe tsy mitapaka manoloana ny zavatra tsy mety rehetra eto Madagasikara izy raha no afaka hiteny an'izany zay no atao hoe leadership mijoro ange mpanohatra miteny an'izany inona zao mifahadisoana amin'izany ny fahadisoana amin'izany dia nareo tsy miheno anay rehefa miheno anay nareo dia rangaranga misy mandadare zao no maninay ho an'ireo olonareo ole retsy olona miteny marina ho asoan'ity fiainan'ny fireneny ity dia amoanao mandadare fa dia inona loatra ary tsika eto Madagasikara ity inona zao ny diso am'resahan'ny renjato teo tsy misy mihitsy ny zavatra ny resahako teo hoe ka diso gadrao ara ny directeur général ny Henri Fraise lehibe ny ao amin'io Renault io tsy manafatra tomobile gasoil miditra eto ary na ny lasantsy aza tsy ilay vokatra frantsay loatra no etiny eto fa ilay produit délocalisé any amin'ireo firenena hafa dia inona no mbola problème atsika amin'izany ndray ny japonais dia tonga eto isataona manara-maso ny fomba fahafahana mandinika ny tomobile sahaza ny Madagasikara zay nge mampety an'ireo tomobile vidina mivantana eto Madagasikara reo fa ren'le hoe tomobile avany Japon ka raisina avany Dubai na avany France reo rehefa tonga eto izy dia mibolofitra fotsifotsy be satria tsy mety tsy adapté amin'le carburant frelaté zany hoe fakatsolotany no entinareo eto amin'ity Madagasikara ity dia mbola mifandrebireby ihany tsika amin'izany lafin'izany dia tena tsy afaka miasa mihitsy zay fa tena be vavabery ny renjato dia tsy afaka miasa zay dia raha mangina ary zay tao anatin'izay roa taona zay ny renjato moa tsy nangina mihitsy fa niteny eny atsefatsefa ny teny nanaitra ny sain'ny olona dia zao zany dia efa fantatra fa tena tsy milamina ny fiainan'ny firenena dia miara-manontsy tsika zany dia isika menakavy no hiaraka anao ny raharaha eto Madagasikara mba elana amin'ity fahantrana zay miopapana eto Madagasikara ity mbola faly manatitra ny araba ho antsika mpiaintsy tapaka ny radio miara manonja ankafaliana indray no
i fanatry tava amintsika menakavina ny eto toekana ny dilam-bato ihany mahafinaritra fa mia manonja ary mia maro na ny mpandray anjara zato anatin'izany fandarana zany fa mba tiako atsidiky kely fotsiny mafisina le resaka jiramaty eo satria dia tena kaikaiky amin'ny vahoaka malagasy izy io amin'izao fotoana izao io moa le na siny DG fanamarinana hoe ireo na calcul no mampimety dia ty double amin'le facture teo aloha le izy izany hoe tena volona autorisé mihitsy rehefa tsy manam-bola amin'ny fanjakana dia any amin'ny jiramana angalana azy any amin'ny carburant teneniziko be andrenjato teo any amin'ny endrika zavatra samihafa ohatra ny telomany tenen'ny honorable député Fidèle Anomaly izany hoe isika efa ao anatin'ny fijaliana sy ny fahantrany indray no mbola angalana an'izay tombom-barotra na hoe le vidiny jiro miakatra be zay ny mampalahelo amin'izy ity dia izao isika ilay miteny maro anatin'ny kado miara manonja no soketaina ary tsy tahotra tsy enatra manompa solom-bavim-bahoaka anatina réseaux sociaux raha ny olona tany amin'ny zareo tany aminareo mpitondra ny voany zany mailaka be anareo tao anatin'ny cybercriminalité ka ny mampalahelo dia ty samy voafidim-bahoaka ianareo izahay dia miteny maro nary mitondra proof mampiseho mihitsy an'izany proof dossier isan-karazany ny olona miteny eto dia tena olona tsy mananjo mihitsy iteniteny foana na iteny lainga satria ny vahoaka malagasy ny anay no andrianina izay le natonga na iteny tetony hoe aleonay alanandrina tozy alam-bahoaka ka mba tokony asiana any le fifanajana ao anatin'izay réseaux sociaux zay ny faharoa dia ty resaka volamena miala mafy mihitsy ianareo amin'izy io nefany dia hita amin'ny vahoaka malagasy nge zany hoe ny eto amintsika zany entrée libre sortie bananaka afaka tonga eto zay tonga eto afaka mivoaka zay tiany ivoaka rehefa ianareo voakitika dia lazainareo fa ny mpanohatra no mpandainga ary mpamafy lalitra amin'ny vahoaka malagasy isika no tokony andinika manomboka eto vahoaka sosanatry mivava mbola misy nyteny ihany hoe solution numéro 13 tsy antsony ny resaka miara manonja no miteny marina izay ankasitranantsika menakavy satria dia efa ampotitry ny radio daholo isika menakavy amin'izao fotoana izao tsy lava resaka satria mbola misy afatra ihany koa omeny ny solom-bavim-bahoaka député Fidèle Razanapero eo ihany aloha ianao Erika ianao moa tena natao hoe Erika Ambotry Manjaka fa mba ohatrany tiako mba hameno kely ray minitra mihitsy hoe nanahoana rangany nandraisan'ny olona ny fiafarany lay raharaha Ambotry Manjaka indrindra fa mimponina Ambotry Manjaka tsara fantatra zao tontolo zao zany zavatra zany dia sy ho manakasina loatra mantsy izany atao hoe fitiavan-tanindrazana zany izay porifotsika amin'izao fotoana izao nitady ezaka nge ny fanjakana amonona zany etsika Ambotry Manjaka zany natao daholo mihitsy fa rehefa mijoro ilay malagasy rehefa nyrahina ny hoe tanindrazanay ty masoanay ty ary tsy manelingelona ny fivelomany hafa na ny fiainany hafa ty fa anay tanteraka dia nanao etsika angeza be Ambotry Manjaka rehefa vita izay tolona masina izay dia nomena lohateny mihitsy moa izy ny hoe afa-doza Ambotry Manjaka ny mampime tao anatin'izy io namana Fidèle Razanapero dia ty tao anatin'ny vely ranony filoham-pirenena ingeny hoe fahavitaty-nara-tsakafo tsy haiko izay vely rano fahasivy dia ny hoe mba ho mpanondrana sika fa tsy ho mpanafatra intsony fa tanimbaro no nezany ototo zao no mampime ianao raha ohatra ka olona misaina ara-dalàna zao zany isika zao andeha ivity tany anaovana trano tena lazain'olona fa lasa adala ianao raha hoe ty anaovy tanimbaro anaovako trano fa tsy maintsy tapy tanetina tany mangazo izay zany raha olona tazona logika maha-olona tsara mihitsy ary tanimbary zany fonjanary ambolena vary satria vary ny foto-sakafo malagasy izao tsika manafatra stock tampon mampangididy mahavoan'ny lagaly omenandra malagasy no fahaseranana noho izay tsy fahaizana miprevoir na fitantanan'izay makasitraka Erika Ambotry Manjaka ho no ataontsika anarany hatramin'izay mihitsy satria tena hoe nitarika ny etsika rehetra teny Ambotry Manjaka maly dia nanome anareo an'ilay code ho an'ny mpampiasa telma rehetrarehetra dia tototry ny fanontaniana foana hoe avereny fa tsy voarainay le izy dia miomana tsara fa omeko le izy ary izy io mariako fa atao indray mandeha ihany dia tsy averimberina tsony zany raha tsy hoe manova puce indray ianao dia zay ianao vao mampiditra an'le indray mandeha atsofoka indray mandeha amin'ny findainao zany le izy ny antony dia mba tsy hinanan'lay data la ohatra hoe masendra manao connexion anao ka dinonao mamin'olo an'le mamafa an'le data mampiditra crédit anao dia tsy hohaniny le crédit anao zany fa mijanona
ho crédit tsotra fotsiny iny a mandra-panekenao amadika anazy a ho crédit anaovana connexion zay ny antony a anaovana an'le code zany a de mba tsy mihinana ny crédit anao a ny connexion anao rehefa tsy amin'ny sitraponao zany ny ilanao connexion anaovana ilanao crédit anaovana connexion de ity le code dièse avero tsara dièse 322 étoile 0 dièse 322 étoile 0 dièse de atao ok na envoyer zay zany a indray mandeha ihany ny atsofoka dia tsy mikitikitika ny crédit anao tsy mamerina nintsony a farany namarerako azy anareo zay be fanontaniana fa dia anjaranareo ndray mitady ny famerenana ny miara-manonja hainao an'izay maly koa de resaka aminareo an'ilay hoe fitsangatsanganana ny fitsangatsanganana averiko ny esprit tondratsika azy hoe elitsika zay tsy mifankahita ao anatin'ny fatongavany taona vaovao a dia iaraka hitsangatsanganytsika isitaka kely Antananarivo de omena emendalana anareo eto a ny fanazavana sy ny toromarika rehetra mikasika an'izany be da be sosikevitra nalefanareo sady maly hoe atao voatra zao atao voatra andry oatra zao ny eritreritray voaray daholo reny fa misy fandaminana koa efa nieritreretinay a zay vo hiteny anareo an'le izy ka amin'ny sabotsy fahaenina ny volana febroary maraina zany tsika no miainga mandeha makeny amin'le toerana dia ao anatin'izay tsika no manao an'io dia misy fisoratana anarana zany ny fisoratana anarana de manomboka amin'ny herinandro fa tsy hoe voana eny maly de isoratra anarana zay amin'ny herinandro ka amin'ny herinandro mihitsy aloha na de efa niantso telefôna be da be arinareo de amin'ny herinandro tsika vao misoratra anarana ny toerana isoratana anarana dia amin'ny onjam-peo an'ny MBS Anosipatrana zany a no anaovana an'ilay fisoratana anarana dia ohatra zao le fisoratana anarana rehefa misoratra anarana za fa niteny taminareo tamaly hoe tsy maintsy omena badge tsika mba tsy ampifangaro amin'ny olona mety mana toetsaina maramara zany ao anatin'izay dia tsy maintsy omena badge nareo rehefa tonga misoratra anarana nareo zany de omena badge raha olona roapolo nareo ny andeha tsy hoe nareo roapolo akory no tonga aty soratra anarana fa mandefa olona anankiray misolotena nareo roapolo a de izy manoratra ny anaranareo roapolo miaraka amin'ny laharany ny antso atarby satria mety misy vérification tampoka atao hoe ianao ve le ianina de ianao ve le andeha de ok za le izy vérification tsy maintsy asina satria sao de sanatry ry maramara saina indray a no misoratra aty amintsika aty dia zay mahatonga l'izy hoe olona ray ihany mandeha misoratra anarana raha ohatra ka mihoatra andray nareo mandeha raha ianao rery moa ny andeha de ianao ihany zany misoratra anarana de manome ny laharana tarby anao raha ohatra ka andeha zany ianao a de zay tsy maintsy atao afaka mandeha ny olona mitondra ny fiarakodiany manokana fa tsy maintsy misoratra anarana foana izy zany hoe misy olona enina zay a mandeha fiarakodia manokana de soratana ty reto zay le enina mandeha mitondra fiarakodia manokana zay ho anao zay tsisy fiarakodia zany a de misy fiarakodia homanitsika am'izay zay koa ny antony soratanao anarana ny olona mitondra fiarakodia manokana zany de tsy maintsy omena badge koa nareo rehetrarehetra ao anatin'le fiarakodia manokana mba amantarana fa ianareo a de hoeny am'le toerana anaovantsika n'le fitsangatsanganana de isy autocollant apetraka amin'ny fiara rehetra na ny fiara hitambarana na ny fiara mandeha manokana mba tsy fangarotsika amin'ny mety hoe olona maramara-kranina zany ao anatin'le izy de ny andro n'le fitsangatsanganana le autocollant vao amenanareo misy fomba anaovana azy anomezana an'io fa aza miaya hoe sao de kahoana indray ny azahoana an'le autocollant kalmos tsy maintsy mahazo autocollant ianao rehefa nisoratra anarana fa hoeny am'le toerana fa misy fandaminana ianareo zay hitondra moto satria be da be manana moto hermika zao anatin'izany ka andeha moto hoeny de tsy maintsy misy autocollant koa le moto vao makeny ianao fa tsy hoe iny ianao avy any fa mitondra scooteranao am'le anao sy le toetranao efa mahazatra le tsy manara-dalàna dia mirivadrivatra fotsiny makeny misy manakany ianao reo vao tonga am'izay hoe aa tsy maintsy asiana autocollant io a mba ahafahantsika miaraka ao anatin'ilay a fitsangatsanganana zay ataotsika fa raha ohatra ianao ka vonina ny trifana de aza manisy autocollant amin'izy de hoy zay hoe ianao tsy izy fa raha olona manaraka n'lay fandaminana ianao zany ny moto anao tsy maintsy asiana autocollant azonao tsoany iny rehefa aveo ohatra ka tsy tianao a fa amin'ny andro aloha zany a de misy autocollant na ny fiara na ny moto zay aloha zany ny toromarika omenanareo aloha androany amin'ny lasinainy indray zay mbola mameny toyny hoe ohatrany ahoana indray ny toyny manomboka amin'ny herinandro fisoratana anarana mazava zay so ndray de rehefa aveo de efa isy antso amin'ny MBS ndray hoe zay soratra anarano amin'ny fitsangatsanganany tsy zay fa manaraka tsara ny fandaminana farany amaranako azy raha pitso de misy miara-manonja spécial io miara-manonja spécial io a dia andefasana
an'lay tatitra nataon'ireo parlementaire teo anivon'ny antenimeran-dolona mikasika an'lay dossier mafana teto Madagasikara. Io fotsiny zany no mandeha ao ilay conférence de presse mihitsy zany no alefantsika eto dia manaraka ny ohatran'ny voalohany ka hatramin'ny farantsika fa ny onjam-peo rehetra manao miara-monina zany dia miaraka ihany fiangany amin'ny sivy sasany rapitso dia mandefa an'izay rehetrarehetra zay. Zay zany le miara-monina rapitso dia hozy nareo toa tsy nahita maître Yandry zay nefa nareo miteny hoe misy miara-monina toa tsy nahita ny Eric Bogosy, Todisoa Bogosy, Todisoa tonga dia miantso daholo fa mipotra teto indray izy ana Bogosy ny akamana iny. Zay le izy makasitraka antsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra dia am'rary farany herinandro sambatra ho antsika tsirairay azadonana zany amin'ny sivy sasany no manomboka le miara-monina rapitso hatramin'ny 1 sasany zany ifarana n'lay fandarana ohatry ny mahazatra antsika dia akasitrana ny teknisianina rehetra napita ny feo sy ny sary tany amin'izay toerana nafahanareo nanaraka an'izany fandarana zany veloma tompoko.